Aleluia. Tena tonoa mihitsy ny fiadanan'ny tompo aminao. Tsy hoe miaraba 29 mars ianao fa manonona hoe fiadanan'ny tompo aminao manokana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Aleluia. Ny tokony ho tsarovantsika tsirairay avy voalohany indrindra. Dia tamin'ny fotoana izay namadihana an'i Jesosy dia nanao famantarana anankiray izy dia niteny hoe ity no ataovy ho fahatsiarovana amin'ny anaran'i Jesosy. Dia tsika hitsangana mivoninahitra an'Andriamanitra sady hivavaka tsika rehetra amin'izao fotoana izao. Aleluia. Vavakantsika tompoko ray amin'ny anaranao Jesosy Kristy misaotra anao zahay. Ny amin'ny fotoana tahaka an'izao Andriamanitra izay mbola omena ho anay tsirairay avy. Ahafahany Andriamanitra mitodika makany aminao, ahafahany Andriamanitra mampanaiky ny fonay sy ny momba anay rehetra ho any aminao Jesosy Kristy. Satria ny antom-pisianay mihitsy Jesosy dia ianao irery ihany. Ny fiarovana tsara indrindra anay tsirairay avy Andriamanitra dia tsy ny manodidina, tsy ny herinay, tsy ny fahalalanay, tsy ny fahaiza-manaonay Andriamanitra, fa ny fanananay fifandraisana tsara eo aminao. Fantatray Jesosy fa ninona hoentiny eo amin'ny fanatrehanao dia voatahiry avokoa. Nantehana efa tsy nananam-panantenana ary Jesosy, rehefa hoentiny eo amin'ny fanatrehanao dia lasa misy voninkazo. Jesosy eo, ninona Andriamanitra indrim-piainana mety hanananay tsirairay avy dia hoentiny eto anatrehanao Andriamanitra, hanomezana voninahitra ny anaranao. Satria ny antom-pisianay mihitsy Andriamanitra dia ny anambarana ny voninahitra ny anaranao. Misaotra anao izay Jesosy ny amin'izao fotoana izay mbola omenao anay izao Andriamanitra. Misaotra ny amin'ny fisianao ny fiainanay. Misaotra ny amin'ny fitarianao Andriamanitra. Misaotra ny amin'izay 3 volana izay nomenao anay izay tamin'ity taona ity Andriamanitra. Jesosy eo, raha nanomboka ianao dia tsy Andriamanitra manary andalana ianao. Andriamanitra manohitra amin'ny farany ianao. Misaotra anao manokana any amin'ity fotoana anio ity izay omenao anay Andriamanitra. Ahafahany Andriamanitra matsiaro anao, mametraka anao ho lahara-pameno amin'ny fiainana tsirairay avy. Jesosy eo, ny manara-dianao Andriamanitra dia ny dianao no arahany ary ianao ny jereny isan'andro isan'andro. Amin'ny fotoana rehetra Jesosy dia ampianaro ny fonay, tsy tempo ankoatranao Andriamanitra. Ampianaro ny masonay Andriamanitra, tsy banjina ankoatranao Jesosy Kristy. Ampianaro ny sainay Andriamanitra, tsy hatsiaro ankoatra ny fisaintsainana ny fahatsaranao sy ny fahalehibiazanao Andriamanitra. Jesosy eo, amboary ny fonay, hifanaraka sy hifanitsy amin'izay ao am-ponao lalan'Andriamanitra. Amin'izao fotoana izao Andriamanitra dia matsiaro manokana izahay. Ny fotoana izay nanomezanao, ny ainao, ny aretanao ny mafy indrindra ho anay tsirairay avy Jesosy. Tsy nitandro enatra ianao, tsy nijery olona ianao, fa ianao dia nahita fa misy lalana tsy maintsy alehanao, ataonao Andriamanitra, sakrifisy tsy maintsy ataonao Jesosy mba hahafahanay mandova ny fiainana mandrakizay. Misaotra Jesosy fa na izahay ary indraindray anie manadino ny tenanay tsirairay avy, manadino ny tokony atao, fa ianao Andriamanitra dia tsy nanadino ny tsirairay avy. Eny, hatramin'izao ianao Jesosy dia mbola mifona ho ny tsirairay avy. Misaotra Jesosy fa tsy teo ambony azy fijaliana ihany dia vitanao, fa mbola nitohizanao mihitsiny, hatramin'izao ianao mbola mifona sy mivavaka ho anay. Misaotra Jesosy fa ny fitiavana tsy misy tahaka an'izany. Marina oatra ny teninao izay milaza hoe izahay ty satria ianao efa tianay taloha. Jesosy eo, amboarinay Andriamanitra ny fonay ho vonina tsara, ahatanteraka ny sitraky ny fonao Andriamanitra. Dia aoka ny teny rehetra izay ho aloky ny vavanao Andriamanitra no sakafom-pahananay tsirairay avy, ahafahanay mandroso, ahafahanay tonga vavolombelona ka manana hira sy mihira ny fahasoavana izay tsirairay avy. Aoka ny feonay Andriamanitra, ny fitenay Jesosy Kristy no ahitana fefenao ny velona ao anatin'ny tsirairay avy Andriamanitra. Aoka tsy nisoratra eny amin'ny akanjonay na ny fomba fijerinay Andriamanitra na ny akanjo anaovanay Jesosy Kristy no ahafantarana fa kristianina izahay. Fa aoka Jesosy ilay lalina ao anatin'ny fonay no anambara, miariary sy amin'ny tabataba ny fahamarinanao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, rehetra izay Andriamanitra vonina sahady, ny hanome voninahitra ny anaranao. Ary mandrakizay dia ny vavanay atokanay ho fanomeza amboninahitra ny anaranao Andriamanitra. Izay teny rehetra tsy avy aminao Andriamanitra dia soloanay ho teninao Andriamanitra na anatin'ny tsirairay avy. Fa ny teninao dia milaza fa aoka ny tenin'ny Kristy no tetra-petsaka ao aminareo. Eny Jesosy, aoka ny teninao Andriamanitra no ameno andro any. Ataontsika rehetra hivavaka amin'izao fotoana izao dia teny mihitsy hoe Jesosy eo, aoka ny teninao ny ameno anahy Jesosy. Feno ny teninao Andriamanitra. Ahoana moa ny ahafantarako sy ahaizako manao sitraponao Andriamanitra raha tsy ny teninao aloha ny velona atao anatiko Andriamanitra. Aoka ny teninao ny ameno ahy hatramin'ny elakelaky ny foko, ny fisainako rehetra dia aoka ny teninao Jesosy Kristy. Amin'ny anaranao Jesosy, amin'ny anaranao Mpanjaka Masina, mahery mandrakizay. Aoka ny teninao Andriamanitra
no velona eo amin'ny fiainako mandrakizay. Misaotra Jesosy ny amin'ny fisinao amin'ny fiainanay. Misaotra Jesosy ny amin'ny asa, ny amin'ny zavatra rehetra sy hampandalovinao amin'ny fiainanay Andriamanitra. Fa ninona mandalo dia amin'ny anaranao Jesosy opportunité anomezana hoe voninahitra ny anaranao zany Andriamanitra. Ninona mitranga dia zao Jesosy mifanapa-kevitra anatin'ny fonay. Ampitodika ny fonay makany aminao io Jesosy fa tsy andavanay. Jesosy eo rehefa nahita ny jamby ianao dia ny olona mety misaina ny lasa rehetra fa ianao mahita hoe voninahitra Andriamanitra io. Ianao rehefa mahita ny ketrakila, malemila dia ianao miteny fa voninahitra Andriamanitra io. Jesosy io, izahay koa Andriamanitra dia mila manana an'izany fo zany, mahita ny voninahitra ao atravers ny zavatra tsy maintsy atrihana. Ampianaro izay Jesosy isan'andro isan'andro. Tsy hahita akoatra ny voninahitra ny anaranao. Ary rehefa zatra mibanjina anao izay Jesosy dia tsy mahita akoatra ny momba anao eo amina situation anankiray. Amin'ny anaranao Jesosy, ovainy fonay Andriamanitra ary manaiky izay Jesosy Kristy no ahisaka izay rehetra tsy anao. Fa hiditra ny teninao sy ny sitraponao Andriamanitra. Amin'ny anaranao Jesosy, alleluia. Amen. Amen. Dao tsika hitehaka mafy ho an'i Jesosy amin'izao fotoana izao dia asaika anao dia tsika maka ny Salamo 7:10 Salamo 7:10 anisan'ny nitonkira izay nirain'i Jesosy izy ity tao Mateo 5:7 alohan'ny niakatra ny Getsemane izy tamin'izany fotoana izany dia Salamo 7:10 vakitsika andiny voalohany ka hatramin'ny 7. Amin'ny anaran'i Jesosy, alleluia. Mideray ianareo mpanompon'i Jehova, mideray ny anaran'i Jehova, isaorana ny anaran'i Jehova hatramin'izao ka ho mandrakizay, hatramin'ny fimpisahan'ny masoandro ka hatramin'ny filentehany no deraina ny anaran'i Jehova. Avo ambonin'ny jentilisa Jehova, ambonin'ny lanitra ny voninahiny. Iza ny tahaka an'i Jehova Andriamantsika izay mipetraka any amin'ny avo, nefa miondrika mijery any an-danitra sy ny etỳ an-tany. Manangana ny malahelo hiala amin'ny vovoka izy ary manandratra ny mahantra ho afaka eo amin'ny zezika. Amen. Ataontsika hivavaka tsangan'ny tananao raha sitraka ao dia derao izy androany. Misaotra anao Jesosy fa marina loatra izany Andriamanitra. Teo amin'ny vovoka izay ny tsiponinao Andriamanitra. Ary mbola ratsy noho ny zezika raha nisy anay nefa tsy niaro ny tananao ianao Andriamanitra, fa nalentika eo tany amin'ny fotaka mandrevo ny tananao mba ho fanafana ny tsara ray avy. Mideranao izay Jesosy, mideranao izay Andriamanitra ray. Fa ny fitiavanao dia efa nialoha izao rehetrarehetra izao. Na ny zavatra ao atrehany ara-pitso dia efa nialoava ny fitiavanao Andriamanitra. Misaotra fa ianao no ohatra tsara indrindra eo amin'ny fiainanay Andriamanitra. Ary tsy manana ohatra ankoatranao izay Jesosy, fa ianao rery. Androany dia mampiankohaka ny momba anay izay Andriamanitra pera-tananao. Aoka izao fotoana izao Andriamanitra, ho fotoana hampanekenay ny lalina anatin'ny fonay ny amin'ny fitarianao Jesosy. Jesosy eo, ny tena miaraka aminao marina dia tsy mahita akoatranao Andriamanitra. Ny tena miaraka aminao marina dia tsy mitempy fo akoatra aminao Andriamanitra. Ny tena tianao marina Andriamanitra dia tsy mihirahira akoatran'izay fihirana makao aminao Andriamanitra. Alleluia. Ratapitra ny mozika vita ny fiderana, indroa manantonana te hanolotra zay mendrika anao, ampifaly ny fona. Atao veritsika izany dia itsika rehetra miaraka mirana izany. Ratapitra ny mozika vita ny fiderana, indroa manantona anao te hanolotra zay mendrika anao Jesosy, ampifaly ny fonao, tsirayany Tompo, tsy ilay kanto aminy, tsy zany no andrasana, fa mihoatra izany Tompo. Manteny anao amiko, teny anao ny foko no jerena, indroa miverina
miankohoka aminao Jesosy io, aminao ifonako ireo fahotako taminao Jesosy. Alleluia. Mandraky izay ho anao ririany voninahitra ny famendrehanao tsy ahitany saina tena kanto ianao na tsinotsinona zaho arenako ianao na tsinotsinona zaho arenako ianao ianao no fiainako ianao no fiainako tsira ihany tompo tsy ilay kanto aminy tsy zany no andrasana fa mihoatra izany tenanao amiko tenanao amiko fokonu terenao indroa miverinao kukaminao aminao ifonako ireo fahotako atrizay música não te fala como são todos. Aleluia. Oh, Jesosy androany iverinana kuke wanatreanao apanaiky nyamiko rehetra Jesosy antario Andriamanitra eo aminao ao eo aminao Jesosy ny tiako isy aminy lakizay Jesosy. Aleluia. Tsy le hira fa le tempony Andriamanitra tsira ihany tsy le hira ny mahasarika anao Andriamanitra fa nitoetra ny fona tsiraray avy tsira ihany mihoatra izany fa mihoatra izany mihoatra noho ny hira mihoatra noho ny moziky mihoatra noho ny zavatra ivelany etra Jesosy nijerenao ny foko nijerenao Jesosy. Aleluia. Ny foko nijerenao ny foko nijerenao
foko no jerenao tsika rehetra iraka iran'izany da tsika iverinao amin'ny Jesosy androany ataovy mifonao mihitsy manapa-kevitra za Jesosy iverinao aminao ianao ny tiako hitarika fanay masino ifonako ireo fahotako atrizay indro miver hey, hallelujah oh shere oh shere ifonako ireo fahotako atrizay androanindray zahay Jesosy dia iveriny ao aminao ampy izay ny fotoana ny lanina tany amin'ny fiainana tsy mataondroso fa manomboka amin'ity fotoana ity Andriamanitra dia aoka tahaka ny manao sini vaovao ny fiainam-pananay zahay manomboka contrat vaovao miaraka aminao Jesosy anomboka anolotra ny fiainanay isan'andro epelatananao Andriamanitra asaiko anao hivavaka amin'izao fotoana izao dia atolorin'ny teranao ho fanatra velona ankasitrahan'Andriamanitra Jesosy indrezany fahatsaranao Andriamanitra indrezany fahatsaranao Jesosy faly ny foko Jesosy satria no raisinao indray aho misaotra Jesosy Alléluia Hosanna ho anao Tompo endrenia maro niso nomenao ray oaikio ny aiko ny aiko e navotana Ofertsika eo endreny amarony iso endreny amarony iso niso nomena nyaiko e navotanao vonoinao nire loko vonoina afaka anao eny mafy be mitsika ho an Jesosy tao hoe eny mihitsy
kao voavonjy re zanakao voavonjy re saotranao zahay fa velona izahay satria velona ianao Andriamanitra. Indre Jesosy ny amaroany ireo fahatsarana rehetra tobaka ao amin'ny fiainanay. Fa nefa Andriamanitra indraindray izay variana amin'ny zavatra kely izay tsy mampifantoka anay mankany aminao Andriamanitra. Fa raha jerenay ny fiainanay Andriamanitra dia ampy anehoana ny voninahitry naranao sy hiderananao mandrakizay Jesosy. Alleluia. Alleluia. Ndao tsika hivavaka dia tena mihitsy tompo misaotra ho any amin'ny fisianao amin'ny fiainako satria fantatro fa tia ahy ianao. Tsy ho zavatra mitranga androany hoe niteny amiko hoe tsy tia anahy Jesosy na hoe manadina anahy izy. Tsy Jesosy fantatro fa tia ahy ianao Andriamanitra. Ny tananao mihitsy Andriamanitra namonjy ahy, nanafaka, nanasitrana, nanangana Andriamanitra. Ny vavanao mihitsy no niteny ho fampaherezana ho ahy Jesosy satria tsy tiana ho very Andriamanitra. Isan'andro Andriamanitra dia matsiaro tena hoe tsy mandeha Jesosy satria ny tananao no momba ahy. Alleluia. Ny tananao no momba ahy, zao malala faty ahy anao. Ataontsika rehetra rekiran'izany. Ny heloko, ny heloko navelanao, zao malala faty. Atao veritsika any ny tananao. Ny tananao, ny tananao no momba ahy, zao malala faty ahy anao. Ny heloko navelanao, navelanao, zao malala faty ahy anao. Mety anjera, mety anjera niavo fa izao mora hijo fono nyerini saninao zao malala mety anjera, mety anjera, mety anjera niavo fa izao mora hijo fono nyerini saninao zao malala, mety anjera, mety anjera, mety anjera niavo zao Jesosy toro fono saninao zao malala mety anjera, mety anjera niavo fa izao mbola hitoro fono no nyerini saninao zao malala faty, zao malala faty ahy ianao, zao malala, zao malala, tsy anary ahy ianao, tsy anary ahy ianao, zao malala, zao malala, tsy anary ahy ianao. Halleluja. Zao malala, tsy anary ahy ianao, zao malala faty ahy ianao, malala faty ahy ianao.
Halleluja. Sy tiaka mafy ho an Jesosy androany. Afaka mika halleluja bevetsika rehetra izy roa telo. Halleluja. Alléluia. No hiteka mafy ho an Jesosy dia mahazo toerana azafady. Témoignage anankitelo ny arahantsika larivo voalohany dia faharoa miandry soa. Voninahitra ho an Jesosy ny jovoko eto. Ny tantarako eto ny nalonorako tena ho an Jesosy. Efa hatrany mbola kely moa zany ny ray aman-dreniko nisy problème nanomboka 12 ans dia efa nisy problème dia nandeha moa zany ny fotoana dia nisaraka zareo dia efa tamin'izany moa zany mbola hoe tsy nahafantatra tsara an Jesosy na dia hoe nibeazina tao am Jesosy aho dia avy eo moa zany narary le zokilahy dia teo no ohatrany hoe nirodana ny fiainako satria sady raiko no izy no zoky zany dia avy eo nilatsaka moa zany le pilier amin'ny fiainako dia ny zoky vavy moa zany no nitenana foana hoe ao am Jesosy ozy izy ny tena fiainana dia izy moa no nahafantarako ny hvkl-mission dia tonga taty moa zany mandeha vavaka fa ohatrany hoe tonga fotsiny zany tamin'ny voalohany dia avy eo nivavaka ho anahy foana izy miaraka mivavaka foana izay dia tamin'izany koa za avy eo ohatrany hoe manana tendance suicidaire zany dia nisy fotoana nasain'ny pasteur anaketo aloha hoe hitondram-bavaka dia nanontany ana hoe misinina dia zaho tiamon'ny tena ao za satria tsina tsy le fiainana zany ohatrany hoe tsisy fifaliana tsony marary daholo ny ao trano ny reny marary ny ray tsy eo mihitsy ny zoky koa marary dia zariry moa zany ny ao an-trano dia avy eo nisy fotoana anankiray tamin'izay mivavaka aty foana zany dia avy eo nisy fotoana ohatrany nanapa-kevitra tapaka zany ohatrany hoe Jesosy mihitsy niteny hoe raha miantehatra amin'olo ianao tsy havita inona na amany io na ray aman-dreny io na famille io zany tsisy afaka hoe ianteheranao dia tamin'izay aho hoe zaho zany tsy raha olona tsony ninina nataon'olona dia ao am Jesosy zany no ianteherako dia nanomboka teo ny fiainako niova dia lasa ny tsara ny situation an-trano na dia misy foana moa zany problème dia tena hoe ahitana fifaliana foana satria misy an Jesosy tao dia vao nanapa-kevitra hoe raha na dia irery ary aho dia eo foana Jesosy satria izy ny tena sakaiza tsara indrindra. Amen. Dia teo koa nahitako ny vadiko teo nahitako hoe teo zany omeny Jesosy hoe ity olo ity omeko anao satria ianao efa tsy miantehatra amin'olona dia omeko olona miaraka aminao miaraka mivavaka sy ohatr'izay. Amen. Dia misaotra an Jesosy. Tsy kiteka mafy ho an Jesosy. Voninahitra ho an Jesosy nitsiroko fahavolom-belona. Nisy fotoana nandalo fotoana sarotsarotra kely tamin'ny fiainako dia tao anatin'izay lasa sensible dia nisy teo ny pasteur Zona mpianatra hoe resaka momba ny double portion izy tamin'izay hoe mora ozy izy mamela heloka olona tsy mifandray aminao rehefa nandratra anao noho ny hoe olona ny fankazo am-po aminao no nandratra anao
dia tao anatin'izay misy olona tena namako akaiky tena hoe akaiky ny foko dia lasa rehefa tao anatin'ilay fotoana sara dia satria za tsy inona lasa sensible dia lasa mifandratra izay dia rehefa mifandratra dia samy naka distance dia samy nanohy ny lalany satria moa samy eo amin'i Jesosy dia samy nanao ny asa fanompony dia samy naka distance mba hoe tsy hifandratra intsony zany dia rehefa taty ariana amin'izay rehefa niverina teto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia resaka rehefa misy ny joro vavolombelona dia resaka famela-keloka foana dia tao anatin'izany za taloha rehefa ohatra hoe miblessé olona anankiray dia tsy manana courage mifona amin'ilay olona fa ny anaty vavaka no mifona amin'ny Jesosy nandratra an'ilay olona dia taty ariana amin'izay vavaka tamin'i Jesosy hoe fona Jesosy nandratra anazy dia za mamela anazy dia nefa tao anatin'ny foko tsy nanana pe mihitsiny hoe mila manantona anazy za dia eny koa mbola mavesatra dia manontany an'i Jesosy hoe Jesosy tena efa namela an'ilay olona ave za dia nefa ao anatin'ny foko mbola mavesatra foana dia niezaka nitady raison hoe eo anatrehan'i Jesosy efa namela zany hoe tsy voatery tokony hanantona anazy vao fantatra hoe namela dia nitady raison foana hoe mitady raison ananontany olona hoe ahoana ny ahafantarana hoe tena mipardonny an'ilay olona marina dia misy olona miteny hoe le vesatra anatinao séquelle an'ilay blessure fa rehefa niteny ianao hoe namela dia mamela dia nefa ny tsy nanana pe mihitsy ny tao anatin'izay dia indray dimanche dia andeha hamonjy fivoriana izay dia nisy olona hoe andeha hakanay hitondry anay zany hoe maraina be amin'ny valo dia tamin'ny valo izay dia efa vita homana dia avy eo en panne ilay tomobile dia zany hoe nanana fotoana be da be zany dia tsy alaizy fa ohatra ny te hivavaka be dia lasa mivavaka dia niteny Jesosy hoe mila miresaka amin'ilay olona ianao dia mila mifamela aminazy dia nanaika dia nanora satria tsy afaka aneo zay dia nanoratra hoe mifonao azaty nandratra anao sotra an'izany dia za mamela dia vao avy nanoratra dia nanoratra izy hoe za koa izy omaly mivavaka dia niteny Jesosy hifamela amindry fa za ozy izy nitady fomba hoe ahoana ny fomba hiresahako amindry satria za somary inaccessible kely dia faly be dia efa teo dia avy eo anyteny tamin'i Jesosy hoe rehefa mifanina aminazy fa za dia tena mamela anazy marina rehefa satria afa-tsina rehefa tsy hitanao ilay olona dia afa koa rehefa hoe mifanatrika amin'ilay olona ianao dia avy eo Jesosy za ve tena namela anazy marina dia nepitsiny iny Andriamanitra namorona circonstance sanionanay anankiroa dia rehefa mifankahitsy dia tonga dia mifamihana dia niaraka nitomany dia tena hoe afaka tanteraka ilay vesatra dia voninahitra ao an'i Jesosy. Alleluia. Fijona vavolombelona farany androany. Alleluia. Mena voninahitra ao an'Andriamanitra ny amin'izay efa nataony araka ny fantatsika moa nakabezany amintsika dia nahafantatra hoe nisy fahoriana zahay tamin'ity fiandohan'ity herinandro ity ary etona dia misaotra ny asa fanompona ny amin'ny fiarahana taminay fiarahan'iombona taminay fanotronana sy ny fampahirezana anay tao anatin'izany dia tao anatin'izay fanompoa tao anatin'izay fahoriana izay no hijoroana vavolombelona eto satria tena nalavesatra ilay fahoriana zandroko no lasa zany zandroko faravavy dia efa ela zay no nitsabo anazy dia za personnellement zany tena nanana fanantenana be ho sitrana izy tena nanana fanantenana be ho sitrana izy dia tonga ny lahady maraina vao maraina be moa zany dia natsono zahay dia tonga tany amin'ny hôpitaly dia lasa izy dia nitomany mafesatria navezatra dia tena nitomany lahady latsinainy tena nilanja nivezatra ilay fahoriana fa miferetatory latsinainy latsinainy miferetatory latsinainy dia tonga tany ny ekipa misy ekipa avy amin'ny sy mazava sy avy eto amin'ny asa fanompona zany tonga nanao fiaretatory tany ny fiaretatory dia natao fideranan'Andriamanitra daholo ny tao anatiny dia tao anatin'io fiaretatory latsinainy io dia tena hoe eny no fanatrehan'Andriamanitra za moa zany tena natory satria lahady alina manontolo zany tena hoe za rery no olona rehetra natory daholo fa za rery ny andry anzandrinay teo dia tonga latsinainy dia za mba anjarako ny natory dia tonga ny talata maraina dia misy neveuako izay sy ny mamany no nanantona anahy dia niteny hoe tena goavana be ozy izy ny fanatrehan'Andriamanitra tao anatin'ny fiaretatory tamin'ny alina fa za sitrana tao anatin'ny fiaretatory zany dia niteny le neveuako hoe nandray fanasitrana izy tao anatin'ny fiderana sy tao anatin'ny adoration taritin'ny ekipa tao anatin'ny fiaretatory dia tonga ny talata
tonga ny talata maraina dia ohatry misy déclic zany ny fianakaviana tsy hoe ray manontolo ataoko hoe any amin'ny 95% ny fianakaviana tena tonga dia afaka daholo mivesatra tsy ny alahelo rehetrarehetra mamanay zany tena isaky ny atao hoe misaky nisy olona mamango miditra dia eo manomboka lahady latsinainy fa tonga ny talata maraina tena hoe zahay mianakavy tena hoe tonga dia hoe eny ohatra hoe misy fanahan'Andriamanitra tonga dia ohatry ny nampahery hoe aty amiko izy dia tonga dia nandihy tena zany tena nandihy tena hoe tao anatin'ny fahoriana dia nandihy zahay tena tsy takatry ny sainy zany ary tao anatin'ny firetatorin'ny talata alina dia Joseph Dafy sy Rojoniavo no tonga niaraka taminay tao dia tena tsy maintsy nanazava moa satria gaga ny olona hoe fa ahoana koa ty dia tena tsy misaotra an'Andriamanitra fa tena ho anay manokana zany izay ny amerenana voninahitra ho an'Andriamanitra raha tsy izahay izay tonga dia te anazy satria raha izahay dia le latsinay sy le lahady no hita fa hatramin'ny nanotrihana anazy tamin'ny larobia dia tena hoe Jesosy niasa taty anatinay dia afaka nitraka dia afaka nanome voninahitra. Ndaontsika hitsangana dia ndaontsika hisaotran' Jesosy fa izy daholo no manao an'izany rehetrarehetra izany. Ny fo ataoko hoe torotoro malahelo tena soloan'i Jesosy fanantenana sy fifaliana. Tao anatin'izany ny fanantenana very tendance suicidaire tokantrano ohatrany hoe tsisy fanantenana rehefa miantoraka amin'i Jesosy dia sitranin' Jesosy ary koa le fahaizana mamela heloka izay vokatry ny fanahy tena hoe averin'i Jesosy dia engany tsika tsirairay avy izao tena hoe anana an'izany fiainana mamela heloka sy mifamely zany. Amen. Ndao tsika merina ny voninahitra ny amin'i Jesosy ny amin'izay rehetra nataony teo amin'ny fiainantsika. Jesosy ndreto izay miankohoka eto anatrehanao misaotra Jesosy fa raha izay dia tsy mahefa na inona na inona. Fomba fiteny hoe tsisy mampionona raha hono mionona, fomba fiteny ihany zany fa ny tena marina Jesosy ianao tena balsama ho anay tsirairay avy ao anaty fahoriana dia ianao no mitondra fiadanana izay azony tsirairay avy tsapaina. Misaotra Jesosy ny amin'ny fampiononanao ny fianakavian'ny pasteur Rado. Misaotra Jesosy ny amin'ny toe-po mahay mamela heloka ary misaotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana sy fananganana fiainana teo amin'ny lary. Jesosy ianao no nanao an'izany dia averina any aminao zany. Misaotra Jesosy fa eto aminay ianao ary eto aminay mandrakariva ianao. Averinao any aminao midera sy ny laza ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Andao hitehaka mafy ho an'i Jesosy. Alléluia. Ndaontsika mbola hivavaka amerina voninahitra ho an'i Jesosy. Raha amin'ny alalan'i Jesosy mbola mivavaka eto anatrehanao zay. Misaotra anao zay satria afaka manatrika an'izao fotoana izao. Misaotra anao zay satria ianao no Andriamanitray ary lehibe ianao. Misaotra fa mpandrenesinao ny teninao foana zay le feo avy ao am-ponao ary indrindraindrindra ho anay zanakao zany. Misaotra ny amin'ny fifandraisana manokana aminao misaotra satria ianao koa nifidy anay. Mety izay Jesosy amin'izay planina amenao anay amin'ny programma izay ataonao amin'ny fiainanay satria fantatrao fa hevitra mitondra fiadanana zany fa tsy mitondra loza ho anay. Misaotra fa nomenao anay fanahanao nalefanao mba ananatra anay ampanalalana ho anay ary mahita melo sy afaka manolotsana anay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Mahazo toerana tompoko. Ndangera raisitsika ny John 12:36 amin'ny anaran'i Jesosy. Raha mbola manana ny mazava ianareo dia minomy mazava. Dia rehefa dia mbola mba ho tonga zanaky ny mazava ary rehefa milaza zany Jesosy dia niala izy ka niery azy. Amen. Tsika zany mila mandeha amin'ny mazava foana satria ao anaty aizany tsika. Mila tsika mahalala ny alehantsika satria misy fanahy mitarika atsika ary misy fahendrena apetrak'Andriamanitra atao anatsika. Dia mila avoaka atsika zany mila seho atsika zany.
raha nyfanahy zay nanangana Jesosy Kristy tamin'ny maty a no atao anatintsika dia zay fanahy zay a no anangana antsika ihany koa zay mety maty. Militsika manaiky fotsiny tarihan'izay fanahin'Andriamanitra zay. Militsika mahafantatra fa mato antsika Jesosy mba hatonga antsika andresy. Militsika atsapa tsara fa tsy fanampanandevozana ntsony ny ao anatintsika satria mahatonga antsika matahatra sy manahy foana fa le fanahiny zanaka dia Jesosy Kristy zay ianteherantsika ahafahantsika miantso ny Andriamanitra zay tompontsika hoe ray. Fanahiny tahotra, fanahiny fanahina, fanahy manan-devo, fa ny fanahiny Jesosy zay mitarika antsika dia fanahin'Andriamanitra ary mahatonga antsika ho zanak'Andriamanitra. Mila mifantoko antsika nefa ao anatin'izany. Dia ao amin'ny Petera voalohany toko 7:7 ary aoka ny fivavahanareo tsy ho zavatra eny ivelany toy ny firandram-bolo sy ny firava-bolamena na ny fiakanjona. Militsika zany maneho ny avy ao anatintsika fa tsy hoe mamiratra ivelany fotsiny nefa ny ao anatintsika maloto. Mila manana toe-po madio tsika, mila manana toe-po tsara tsika, fa manjary manaitaitra fotsiny dia tsy maharitra. Ao amin'ny toko 10 hoe fa tsy nandray ny amin'ny teny frantsay ilay izy hoe misy fanahy pur sy incorruptible ary le fanahy tsara sy malefaka mba hatonga antsika miadana. Dia zany zavatra zany dia tena hoe fanomezana tsara eo mason'Andriamanitra. Ndao tsika anomen'Andriamanitra n'izany fanahy malemy zany. Ndao tsika ampisehoan'Andriamanitra fa miadana tsika satria miaraka aminy. Ninona zavatra mandalo sy mitranga ao fiainantsika. Militsika tonga saina fa eo foana Jesosy ary tsy manary antsika izy amin'ny fotoana rehetra. Dia ndao tsika hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ny amin'izany teny zany. Ndao tsika hitsangana azafady. Vavaka habaray amin'ny anaran'i Jesosy saotranao zay fa nomenao ny statut mahatonga anay ho zanaka dia mpandovanao sy mpiray-lova aminao. Saotra Jesosy fa efa nataonao zao fotoana zao mba hatsiarovanay fa mato anay ianao ary nitsangana ao anay ianao dia Andriamanitra velona ny Andriamanitray. Saotra Jesosy fa manafaka anay ianao satria efa nentinao zany fanamelohana anay zany. Misaotra fa ny ranao dia afaka ny anadiovanay ny fieritreretanay satria efa nomenao anay zany ary indrindraindrindra fa nomenao fahatsiarovana ho anay zany. Naiza naiza Jesosy dia afaka ny mahatsiaro anao zay, afaka ny mampiatra an'izany zay, afaka ny mahatsiaro zay fa misy fanahy masina atao anatinay zay mitoetra fa tsy indramina. Makasitraka re tsara indrindra amin'ny alalan'i Jesosy. Amen. Ndao tsika hitehaka andraisantsika ny teny avampanompon'Andriamanitra. Alleluia. Ndao tsika no fantanantsika any amin'ny lanitra hisotra an'Andriamanitra fotsika manontolo tena tovy amin'ny fonao fa tsy aza atao fahazarana. Ataovy tsapan'Andriamanitra hoe tia indray tompo. Tia amin'ity takarivo ity anome voninahitra sy ankasitraka ny anaranao masina. Satria tsapako fa ny fotoana rehetra iainako dia eo ampelatananao ny fiarovana, eo ampelatananao ny fikarakarana ny momba. Tsy misy raha eo amin'ny fiainako zavatra velanao andalo raha tsy anao Andriamanitra manatanteraka an'izany mitanjona manokana ahafahako manana fahatsapana ao anaty. Fa misy afatra tianao ampitaina ary misy dingana tianao hitondrana ary misy fafahana indray tianao isehoana manokana eo amin'ny fiainako. Ka ny zavatra rehetra dia ataonao miara-miasa aso satria fantatrao fa tianao Andriamanitra. Ka misy zavatra indraindray tretiny saiko hoe tsy mety fa ao anaty planinao. Misy zavatra tsy tiako mihitsy hitranga fa nininao naseho.
satria ambony lavitra noho ny zavatra rehetra trehiko ny zavatra nomaninao a manana fiainana mandrakizay ianao zay nafonao ka natolotra ao tamin'ny nanoloranao ny ainao teo amin'ny azo fijaliana 2 arivo taona lasa manatenanao zay Andriamanitra fa ho avy eny amin'ny raha ho any lanitra ianao ary amin'izay fotoana izay tsisy sento tsisy ranomaso tsisy fangirifina intsony fa efa lasa ny zavatra taloha misaotra Jesosy misaotra ny fitondranao a misaotra ny fahasoavanao a misaotra ny fahatsaranao matsiaro zay amin'izao zoma masina zao fotoana nandevenana anao nitondranao ny fahorianay nitondranao ny fahotanay 2 arivo fotoana lasa zay tena tsapanay fa niaritra ianao satria tianao zay Andriamanitra halleluja ho avy ny andro iverenanao eny amin'ny raony lanitra Ninsinandra ny famonjena natolotrao tsy tomany aho tsy angaiay fa fantatro fisan'izany aho efa voasoratra ao am-boky ny fiainana vizao efa natsangana mino ao iveriny anao itondra eo anilana amin'izay fotoan'izay itatrany leloko mino izany ao sireo teny fikasanao fianaonanao fitoerano ay ho sabatra mandrakizay Surinao amitenako kaizao izao sinimoba itovy endriky aminao tsy sepitsonya tsy tomany ao satria efa nilakana
akaikinao ao tompo tsy andriko e tsy andriko e tsy andriko e tsy andriko zany Jesosy tsy andriko e eo amifanatrianao naandronaro tsy andriko e tsisy fahafatesana intsony na fanaintaina na fitaraina fefalasany zavatra taloha dia hovaina vaovao ny tena anay tompo ahitanao lay tanao anay lay tary anay tsy andrinay zany fotoana zany Jesosy hitantara lasany zavatra e tsy andriko tsy andriko zao takarivo zao ndray iombona amin'ny teninao dia sokafo ny fananay ny fonay momba anay manontolo andre teny fiainana avy aminao aoka Jesosy anovanay ny teny ifanaraka amin'izay fanambarana tena avy aminao dia aoko fiainanay zany voninahitra reny mandrakizay amin'ny anaran'i Jesosy amen mazoho toerana tompoko a dao tsika ity tanana mafy ho an'le mpanjaka ny mpanjaka sy tompony tompo miaraka amintsika eto amin'ity takariva ity androany a dia zara amintsika ao anatin'ny fotoana foy a ny amin'ny afatry ny paska ny zava-miafina tao ambadiky ny fahafatesany Jesosy sy ny hazo fijaliany zava-miafina tao ambadiky ny nahafatesany Jesosy sy ny hazo fijaliany Korintiana voalohany toko voalohany ny 9:7 ka hatramin'ny 9:4 zao ny fanambarana nambarany mpanompon'Andriamanitra atao hoe Paoly apôstôly tamin'ny epistily izay nisoratany ho an'ny Korinto fa Kristy tsy naniraka anao batisa fa hitory ny filazantsara tsy tamin'ny teny fahendrena fandrao foana ny hazo fijaliany Kristy fa ny teny ny amin'ny hazo fijaliana dia fahadalana amin'izay overy fa herin'Andriamanitra kosa amintsika izay ovonjena voasoratra hoe voanako ny fahendren'ny endry ary ho laviko ny fahalalany mahalala aiza ny endry aiza ny mpanora-dalàna aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra na koa fa noho ny fahendren'Andriamanitra ny fahendrena dia tsy nahatonga izao tontolo izao ahalalan'Andriamanitra ka dia ny fahadalàny fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra hamonjeny izay mino fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena fa izay kosa mitory an'i Jesosy Kristy voaomby tamin'ny hazo fijaliana dia fahatafitonana amin'ny jiosy ary fahadalàna amin'ny jentilisa zany fa amin'izay voaantso kosa na jiosy na jentilisa dia Kristy ilay herin'Andriamanitra sy fahendren'Andriamanitra amen ao anatin'ity teny ity dia tiampirisika antsika tsiray avy mba hamaky baiboly tsara tetony nahitako hoe
mandritry ny fotoana rehetra nanaovan'ny Paoly missionny dia Andriamanitra Kristika tsy naniraka azy, tsy tao anatin'ny niraka nampanaovin'Andriamanitra ny Paoly ny hanao batisa. Izy amin'ny 7:70. Izy Kristy izy tsy naniraka hanao batisa fa hitory ny filazantsara tsy tamin'ny teny fahendrena fa nirao foana ny azo fijaliany Kristy. Tsika zany tsy natao hitady fahendrena ho anaty teny alahatra hitondra fandresen-dahatra ho an'ny olona. Ivelan'ny fahamarinana raha baiboly manambara momba ny azo fijaliany Jesosy. Eto Paoly milaza sy manindry ny amin'ny missiony. Ary miresaka izy ny amin'ny jentilisa afatra mpitady fahendrena, mpiady hevitra, mitady fahamarinana foana ny jentilisa. Satria ny fahabangan'ny fahamarinana teo amin'ny fiainan'ny olona rehefa nilozan'Andriamanitra ny olona vokatry ny fihodinana dia tonga ny olona ngetaheta fahamarinana. Ny jiosy indray ny problème fatrapitady famantarana sy fahagagana ozy izy Paoly eto. Satria ry zareo reo mpanaraka fombafomba mpivavahana. Ny problème nefany dia tiany Paoly ho apetraka tsara mihitsy fa ny fahamarinana raha ho an'ny jentilisa izay fatrapitady an'izany dia zavatra tsy mila tadiavina fa efa nomen'Andriamanitra dia tsy izy fa ilay Jesosy Kristy tonga nofo teto ambonin'ny tany izay nanambara mivantana fa izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana Jaona 1:15. Ozy izy Paoly amin'ny 1:20. Aiza ny endry, aiza ny mpanora-dalàna, aiza ny mpiady hevitra avy amin'izao tontolo izao. Tsy nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna va ny fahendren'izao tontolo izao. Inona ny tiany baiboly ho tenenina? Efa nampidian'Andriamanitra ho fahadalàna ny fahendren'izao tontolo izao. 1:20 fa satria na dia naseho aza ny fahendren'Andriamanitra. Ny fahendrena dia tsy natonga izao tontolo izao ahalalàn'Andriamanitra ka dia ny fahadalàna fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra amin'izay izay mino. Na dia efa naseho aza ny fahendren'Andriamanitra, naseho an-tsary hita maso tamin'ny alalan'ny azo fijaliana, dia tsy natonga izao tontolo izao ahalalàn'Andriamanitra izany ka dia ny fahadalàna fitoriteny ny sitrak'Andriamanitra amin'izay izay mino. Midika fa raha vao miakatra sy mitombo ny fahendrenao eto amin'izao tontolo izao dia tsy ahalalàn'Andriamanitra mihitsy ianao. Misy zavatra tian'Andriamanitra hisehoana ivelany fahatakarana sy fahendreny hita maso maha-olombelona izay tian'Andriamanitra pitaina amin'ny alalan'ny azo fijaliana sy ny aretany teo amin'izany azo fijaliana izany. Ny tena fahendrena ozy izy ny baiboly dia miafina ao ambadiky ny fitorinany fahamarinana. Fitorinana manambara ny filazantsara marina izay mizara ny teny tsy misy kilema mahakasika an'izany atao hoe zava-miafina ny azo fijaliana izany. Ny Korintiana 2:1-2 teo fa ny jiosy mila famantarana ary ny jentilisa mitady fahendrena. Ho an'ireo mpitady fahagagana sy famantarana dia tafotoana izy rehefa mandre fanambarana marina ny amin'i Jesosy. Tsy zaka ny jiosy ny mandre hoe Andriamanitra hono niaritra, nijaly, nitondra fahoriana voaomby tamin'ny azo fijaliana. Ary ho an'ireo izay mpitady fahendrena kosa dia fahadalàna ny teniny amin'ny azo fijaliana satria zavatra tsy natao takatry ny saina sy ny fahendrena maha-olona izany fa zava-panavy amin'Andriamanitra. 2:4 fa amin'izay voantso kosa raha ohatra ianao izany ka mamaly ny antson'Andriamanitra ny amin'ny famonjena dia ozy izy izany hoe voavaly koa izay nitadiaviny jentilisa. Ny fahafenona amin'ny zavatra rehetra nilain'ny olombelona dia iny Jesosy Kristy 2000 taona lasa iny izay tonga teto ambonin'ny tany mboana teo amin'ny azo fijaliana maty soro atsika ary izy rery ny fahafenona amin'ny zavatra rehetra izay ilaitsika mahafeno ny fepetra maha-olombelona atsika ray zanaka fanamasina mameno momba ny olona rehetra izay asan'ny tanany fanahy aina tena. Rehefa ozy izy Paoly rehefa voantso ianao dia feno ao amin'ny Kristy ireo zavatra rehetra ireo izay fatra tadiavin'ny jentilisa fantatra sy tadiavin'ny jiosy satria izy no herin'Andriamanitra ary izy koa ny fahendren'Andriamanitra. Izany no mahatonga anay tsy tonga izay anambara teny mpahendrena mahataona anaitranao araky ny
filanao amin'izay zavatra irinao mba ho tanteran'Andriamanitra amin'ny fiainanao eto ambonin'ity tany ity. Fa ny raha zay anambary zao fahamarinana zao. Kristy no fanantenantsika. Ao amin'ny fahafenono ny zavatra rehetra momba antsika mahakasika ny fiainana sy ny toe-panaraka an'Andriamanitra. Tsy amin'izao fiainana zao ihany fa amin'ny ho avy koa indrindraindrindra. Fa maninona ny jiosy ny tafotoana rehefa mandray ny teny momba ny hazo fijaliana. Ary maninona ny jentilisa ny mihevitra n'izany ho fahadalàna. Io tenin'ny Paoly io dia manambara reto kategorian'olona anankiroa samihafa reto izay hitoriana ny tenin'Andriamanitra. Olona miseho mahalala n'Andriamanitra efa mpanaraka fombafomba mpivavahana religieux antsoina hoe jiosy, efa mahafantatra an'Andriamanitra hono ry zareo reo. Ary ny fononan'Andriamanitra dia miendrika hafa mihitsy araka ny lalàn'i Mosesy ny ahafantarana izany atao hoe Andriamanitra zany. Ary misy indray tsy mino an'Andriamanitra mihitsiny fa fatra-piady hevitra amina karazam-pahendrena maro samihafa, jentilisa atao hoe grika na koa ate, tsy mino an'Andriamanitra. Ny ratsy indrindra ry havana dia tadio reo karazan'olona milaza fefa mino sy mahalala an'Andriamanitra mihoatra tsy te hiaino tsony karazam-pahamarinana zay tena hoe ambaran'Andriamanitra aminy, fa miaina amin'ny fiainany amin'izay fahatakarany sainy sy ny fahendreny azy. Ary za teteny aminao fa zava-dozy zany satria milaza amintsika fa ny olona mahalala zay milaza fa efa mahalala an'Andriamanitra ny tsy afaka handray intsony zavatra mihoatra noho izay fandresen-dahatra efa vonona ao anatiny, nefa tsy voatery hoe olona tena fahamarinana avy amin'Andriamanitra zany. Maro milaza fa mahalala tsy te intsony, tsy vonona ny anatra intsony. Fa misy kosa ireo zay tsy mahalala mpiady hevitra fa izy mbola manan-tsofina afaka mitanila amin'ny aino anao, mandray zay fandresen-dahatra mivoaka avy any anatinao izy, fa mbola miady hevitra ao anatin'ny fony na anaiky izy na tsy. Fa ny zava-dehibe raha vantany vao miaino anao izy ka hoentinao mambavaka ny teny dia ny fanamasina ny mandresy lahatra ny olona, satria izy izy ny tenin'Andriamanitra ny teny izay niloko mivavako dia tsy verina ny amiko foana iny raha tsy natanteraka an'izay sitrako sy ambinina amin'izay nampandehanako azy. Zany efa malahelo milaza amintsika fa na ny eto amin'ny firenentsika azy dia mbola be dehibe ny olona miaina ao anatin'izany atao hoe fombafomba mpivavahana zany. Mariko fa na dia izay milaza ny tena nefa miaina ao anaty fifohazam-panazy. Raha vao misy zavatra iainanao ka mahazatra anao, amaritanao ny atao hoe fifohazam-panahy marina amin'ny fihetsiketsehany ety ivelany, toy ny hoe fanomezan'Andriamanitra fanomezam-pahasoavana miteny tsy fantatra, toy ny hoe rehefa mandeha ny fivoriana ka feno fanahy masina ny olona dia lasa ohatrany hoe tsy maintsy midaraboka, toy ny hoe ny fifohazam-panahy dia rehefa feno ny fiangonana ary maro ny kamenina sy aleloia mandritra ny fotoam-pivoriana. Reny zavatra rehetrarehetra reny tsy reny akory ny atao hoe fifohazam-panahy, fa ny atao hoe fifohazam-panahy marina. Olona tena miaiky ny elony sy ny fahotany manenina ary tsy miverina amin'izany intsony fa mandray an' Jesosy Kristy ho tombo sy mpamonjy ny fiainana manokana. Ny olona rehefa tena feno Andriamanitra dia manadiny ny ainy sy ny tenany, fa manome lanja ny fisian'Andriamanitra ho mihoatra lavitra noho izay zavatra ahiny sy ilainy rehetra eto amin'ity tany ity. Vakio ny Baiboly fa ny olona ny fifohazam-panahy marina dia olona niova fo aseho amin'ny endriky Kristy ety ivelany. Rehefa tena toriana ny fahamarinana avy amin'ny teny sy ny afatr'Andriamanitra marina ny amin'ny filazantsara sy ny teny fiainana dia maro ny jiosy ny tafotoana satria tavela any amin'ny testamenta taloha, zay le religion. Tafotoana satria tsy azony le fahamarinana mikasika momba n'le fisehoan'Andriamanitra. Averiko, tsy azo ny fahamarinana mahakasika le fisehoan'Andriamanitra. Zavatra mitranga nefany amin'ireo jiosy ireo, ny problème n'ireo jiosy ireo dia tsotra, tsy mba nanana fahatakarana ry zareo ireo
tena nandalina marina baiboly zay manondro ny fanoloran-tenan'i Jesosy ho zavatra efa nambara ny soratra masina tamin'ny alalan'ny mpaminany rehetra tany aloha. Ny olana rehefa ianao zatra miainy fotsiny ny zavatra torin'ny olona aminao dia tsy afaka ny andray fahamarinana ankoatr'izay zavatra ny ekenao ampidirina ao anatinao sy ny ekenao ho renesi ny sofinao. Milaza aminareo marina ahako fa tsy ampy ny fanovozanao teny amin'ny FB, tsy ampy ny fanovozanao teny ao anaty YouTube, ny fanovozanao teny eo am-pamakina baiboly miaraka amin'ny fanamasina no arena tsara indrindra ary azo antoka fa nampian'Andriamanitra anao ampijoroananao amin'ilay tena fahamarinana ilain'Andriamanitra. Mba fantatrareo ve fa jiosy tao Galaty, amin'ny Galatiana toko 5:10, ny apôstôly Paul dia laza. Jereo tsara ny zavatra lazain'i Paul. Galatiana toko 5:10. Fa izary raha mbola mitoro ny famorana ihany na ahoana no mbola enjehana dia afaka tokoa ny fahatafitonana noho ny hazo fijaliana. Hitanareo mijaly ny mpino Galaty satria ny jiosy tao dia milaza fa aleo aloha manaraka judaisme kely vao mivadika kristianina. Ohatr'izay ny problème tao. Dia hozy izy Paul tsy mety zany hozy izy. Fa rehefa nandray an'i Jesosy nareo dia tonga zanak'Andriamanitra. Tsy mety zany zavatra zany. Tsy mbola hozy izy hoe tsy ilaina akory ny azona ny ainanareo ny fiainana ao anatin'ny fonona judaisme. Fa ny fandraisanareo an'i Jesosy dia tonga nareo ho karazan'olom-baovao ao amin'ny Kristy. Jereo Galatiana toko 4. Mifamaly tao ry Paul sy Petera. Inona ny anton'ilay fifamalinizmy rahalahy? Mahakasika momba ny hoe mbola misy kely ihany ny fihetsaram-belatsia teo amin'ny mpianatra sasany hozy izy. Satria zatra ny aina tao anatina judaisme Petera. Dia nefa Paul tonga avy any efa nitory an'i Kristy amin'ilay endriky ny teny tsisy kilema mihitsiny. Nanambarana an'ilay fahamarinana tamin'ireo mpino tao Galatianareo. Dia jereo tsara ny zavatra niseho Galatiana toko 4:7-7. Fa afa kosa ny nataony fa nonita ny fanotolorana ny filazantsara ho adidiko ho an'izay tsy voafora Paul io. Tahaka ny Petera ho an'ny voafora satria Petera ho any amin'ny jiosy. Fa izay niasa ho amin'ny Petera na apôstôly azy ho amin'ny voafora no niasa hoako ho an'ny jentilisa. Ary noho ny fantatry Jakoba sy Kefasy ary Jaona izay natao ho andry ny fahasoavana nomena dia notolorany ny tanana kavanany fihavanana Izasy Barnabasy mba hakany amin'ny jentilisa zahay fa izy kosa ho any amin'ny voafora, zany hoe ho any amin'ny jiosy. Jereo 5:20. Ary noho ny tonga tany Antiokia Kefasy Petera io dia nanohitra azy ny fanatrika satria hita fa nanatsiana izy. Fa fontsy mbola tonga ny sasany avy tany amin'ny Jakoba dia niara-nina tamin'ny jentilisa ihany Petera. Fa noho ny tonga ireo dia niatakataka izy ka niala satria nanohatra ny momba ny famorana izy. Zany hoe nentiny niara-ny sakafo tamin'ny jentilisa nihinana biby maloto izy. Ary ny jiosy sasany koa niara-ny atsara velatsia taminy. Ka Barnabasy avy aza mba voataona ny fiatsaram-belatsia koa. Jerenareo ny zavatra nitranga. Fa rehefa hitako fa tsy nandeha mahitsy araka ny fahamarinana amin'ny filazantsara ireo dia hoy izao tamin'ny Kefasy teo anatrehan'ny olona rehetra. Raha ianao izay tena jiosy aza ny manao tahaka ny fanaon'ny jentilisa fa tsy tahaka ny fanaon'ny jiosy, nahoana ny jentilisa ny terenao anao tahaka ny fanaon'ny jiosy? Enoy, Petera ny zoko indrindra ary nahazo fanalahidy avy amin'i Jesosy. Izy ny apôstôly nahazo mifakasitrahan'i Jesosy lohany sy lehibe indrindra amin'ny apôstôly rehetra. Paul apôstôly teraka tsy tonga volana satria efa niakatra ny an-danitra Jesosy nidina teny amin'ny lalan'ny Damaskosy ny ona taminy. Nanova azy ho apôstôly, asaiky tsy nahiratra ny masony raha tsy nisy Ananiasy ny rahana ampahiratra azy, zany hoe efa taty aoriana. Fa rehefa nafana fo Paul dia nanana tombony ara-pijoroana izy ny amin'ny filazantsara marina mihoatra noho ry Petera izay efa ancien combattant niaraka tamin'i Jesosy teo aloha. Dia jereo ne le fahamarinana tsy sienatra. Zay hitanareo, raha Petera azy nanaiky ny tsiny Paul rehefa nisy zavatra tsy mety. Masonareo ve zany fahamarinana zany?
ny fahadisoana tsy maha-olon-dehibe fa ninninona karazana fahadisoana dia andraiky tsy izay nomena ny fahamarinana no mampatsiaro an'izany amin'izay olona everina fahalehibe nefa miodina tsy nandeha arak'izay lalina tokony alehany. Ny fahatafitonana amin'ny Jiosy io dia tadidio Jesosy Kristy nombona teo amin'ny hazo fijaliana, tafitoana ny Jiosy. Fa maninona na tafitoana ny Jiosy ny hoe ny afatra momba ny hazo fijaliana arak'izay nambaran'i Paoly amin'ilay Korintiana voalohany teo iverenako kely amin'izay. Jerentsika kely ny zavatra nitranga ary. Jereo ny Petera voalohany toko faharoa. Petera voalohany toko faharoa ny andiny fafito ka hatramin'ny andiny no fahavalo. Koa ny fahatsarana dia ho anareo izay mino, fa amin'izay tsy mino kosa ny vato izay nolavo ny mpanao trano no efa tonga fehizoro, ary vato mahatafitoina sy vato lampy maso lafaka. Ary satria tsy manaiky ireo dia tafitoana tamin'ny teny izy, sady izany koa nanendrena azy. Izany hoe Jesosy izany dia efa voasoratra tany amin'ny salamo fa izy le vato nolavo ny mpanao trano ary tonga fehizoro indrindra. Ary boky Isaia toko fahavalo ny andiny fefatra ambin'ny folo indray dia izy le vato mahatafitoana. Izany hoe izay zavatra rehetra mahakasika momba an'i Jesosy dia fahamarinana natao iainana aty amin'ny testamenta vaovao. Voatonga Jesosy ka raha namaky baiboly tsara amin'ny Jiosy dia tsisy fiatsaram-belatsiny fijoroana, izay ilay tiako lazaina. Satria nalala ny marina izy mahakasika an'izay zavatra rehetra nambara momba an'i Jesosy. Hatrany amin'ny testamenta taloha Jesosy Kristy naminanina ho fahatafitoinana skandale ao an'i Jiosy. Fa inona ny tena tsy zakan'i Jiosy ao anatin'ilay izy? Tsy zakan'i Jiosy dia zao hoe rehefa tonga nofo Andriamanitra ka natao hoe Mesia dia nijaly Andriamanitra. Faharoa, maty Andriamanitra mba hatonga azy ho mpamela heloka taorian'ny fitsanganany. Ary koa ny anankiray fahatelo, io le Andriamanitra izay ory sy maty io dia lasa ninona ho mpamonjy. Izay no natafitoana ny Jiosy. Ny hoe mijaly Andriamanitra tonga malahelo mba hahafahany mamela heloka tamin'ny nahafatesany. Avy eo indray inona izy ho mpamonjy rehefa nitsangana tamin'ny maty. Mesia nandrasan'ny Jiosy tsy izay. Ny Jiosy miandry Mesia mpamonjy hamonjy azy ireo, ary izay no navony sasany tamin'ny andron'ny Jodasy. Ho azavaiko amin'izay fa samy manaraka tsara. Mahavariana mihitsy ny fomba hitondran'Andriamanitra anehoana an'ireto karazan-javatra rehetra izay tsy niainako, satria 2 arivo taona taty aoriana nefa noentin'i Jesosy ao anatina tantara 2 arivo taona lasa, ohatrany hoe niaraka tamin'ny zareo sy nanatrika. Zao ny problème. Ny antony nahatonga ny Jiosy niandry Mesia dia satria teo ambany vahoan'ny Romanina ry zareo. Izany hoe ny zanahany Romanina, ny baboan'ny Romanina, ohatrany karazan'isy fotoana aza nandevozy nandohetra ho an'ny Kaisara. Izany problème sy tabataba tao Jerosalema tamin'ny vanim-potoana ny Jesosy Kristy fony izy tetỳ ambonin'ny tany, satria ny Jiosy dia nanantena ny Jesosy ho Mesia hanafaka ny fireneny ao anatin'izany problème goavana izany. Ahoana mipetraka ilay izy? Zay no nahatonga ny Jodasy nifandray tamin'ny mpisorona. Jodasy zany olona tia tanindrazana. Niantsony Jesosy Jodasy ho mpianany, ary nisy mpianatra hafa koa. Sahala amin'ny hoe Simone, atao hoe Zelota, Simone Zelota, tsy fanampina anarany io fa jereo ny dictionnaire biblique. Fa le hoe Zelota voalaza ao amin'ny lioka toko fahaenina andimy fadimy ambin'ny folo dia io Zelota io ohatrany karazana vondron'olona ao anatina finoana anankiray, tsy hoe mino an'Andriamanitra mba hiova fona amin'ny zavatra ara-panahy, fa manan-javatra matery azy teo amin'ny firenena io Zelota io io groupe anankiray tao hoe Zelota io. Dia ireo olondrao zany tao anatin'io ry Barabasy, tao anatin'io ry Jodasy, tao anatin'io io Simona io izay mpianatra Jesosy.
zany hoe nisy vondron'olona niaraka tamin'i jesosy zany membre tao anatiny io zeloty io dia io zeloty io zany le karazan'olona tia tanindrazana miandry mesia dia vao nahitan'i jesosy ry zareo hoe nanao fahagagana nahitan'i jesosy ry zareo hoe tena hoe ahitana soritra lay endrika mahamesia azy dia nino ry zareo hoe ity anafaka anay eo ambany vahoan'ny romanina atreo fotsiny fa tsy ny sainy zareo hoe jesosy nahatongavany amonjy zao tontolo zao ihany koa tanao le mission na hoe le iraka messianika mampamonjy an jesosy zay niferany zareo tao anaty fomba fijery voafetra maha-olombelona satria nitereny filana sy fitiava-tanindrazana ry zareo dia voafetra treo ny visionany fa tsy nijery mihoatra izy ny amin'izay objectif nandefasany ny tanjona nandefasan'andriamanitra ny jesosy teto ambony tany amonjy zao tontolo zao dia zao ny zavatra nitranga jesosy jodasy zany amin'ny fotoana io natonga an jodasy namaritra an jesosy dia tsy hoe atonga an jesosy hoe ho faty loatra ny tao anatin'ny lohany zay natonga azy namony tena rehefa maty jesosy fa namfinoany jodasy azy tsy nino izy hoe hitsanga an jesosy ny mpianatra rehetra koa tao anatin'izay natonga andrareo kivy fa jodasy nietreritra hoe atosiko jesosy fa rehefa mafy pression zany ka tena ho samborony romanina amin'izay izy eo nisy eo voninahitr'andriamanitra satria rehefa mafy ny anjo azy dia tsy ho faty zany mihitsy io fa tonga dia iréagir amin'izay jesosy dia seho le gloire dia provoqué amin'izay mifanafanany israely tsy ho ambany vahoan'ny romanina be dia be ry zareo tao anatiny zany atoko hoe vondron'olona tao anatiny atao hoe zeloty zany ny zavatra nisy anefany rehefa nijerendry zareo hoe maty jesosy tena kivy be daholy lasa namony teny jodasy na ny olona tao amin'ny tempoly ara zany nahazahoany an'ny jodasy jesosy aloha zany dia efa tsy dia niny loatra izy satria efa niandrikendritoana isaky ny fanompona hoe hijerevana hoe mifanaraka amin'ny lalan'ny mosesy ve ny fomba fiasany sa tsy mifanaraka amin'ny lalan'ny mosesy fa niandrikendritoana koa ny tao amin'ny tempoly fa nahazahoana ny jodasy zany jodasy mifampiresaka tamin'ny zareo matetika hoe aleo tsy ataony ninona io fa io mihitsiny no mpamonjy ny jiosy tsy ho ambany vahoan'ny romanina dia rehefa nandeha ny fotoana nararotiny jodasy koa le izy rehefa nisaina izy nandinika hoe rehefa atosika ave io ka tena ao amin'le tena farany zay enjana indrindra mifampahoriana tsy réagira ihany dia poka amin'izay le fanafahana kanjo tamin'ny fotoana farany vao may nanosika an' jesosy any amin'ny lalan'ny famonjena le izy hitanareo jesosy nanam-pianatra anao lahy natao hoe simona misy latsoinao amin'ny lioka toko fahinandiny fadimy ambiny folo lioka toko fahinandiny fadimy ambiny folo jereo le zavatra miteny sy matio sy tomasy jakoba zanaky alfeo sy simona lay atao hoe zelota tsy anarana io zelota io fa io zany anisan'ny mpianatry ny tompo tena nafanafota ao anatin'io fitakeny io zelota zany tsy tanàna fa vondrona fikambanana izay manantena ny famonjena n'Israely tsy ho ambany vahoan'ny romanina reo avy mesia anafaka ny jiosy mba tsy ho babon'ny romanina zany zany anisan'ny vision misokatra sy fahitana nametrahany zareo an' jesosy teo amin'le sokajy eritreretany hoe ho mesia amonjy azy tsy ho ambany vahoan'ny romanina ry zareo zany tsy nino hoe jesosy amonjy azy mandrakizay fa ry zareo nieritreritra mesia amonjy azy tereny filany amin'izay zavatra mampahory ny firenena dia ozy izy hoe ny amoaka ny jiosy ao anatin'io dia tsisy akoatran'i jesosy kanefa ny fanohatra tamin'izay lay mpamonjy indray niaritra fahoriana lay mpamonjy indray no novonoy ny romanina amin'ny jiosy zany andriamanitra tonga nofo miseho mesia zany dia miseho amin'ny voninahitra sy famantarana fa tsy teraka tany an-tranon'omby ary le izy ny problème andry zareo zany any amin'le hoe fiverenany mesia hiverina amin'ny famirapiratana sy voninahitra tokony hoe kalesy afo mitondra azy midina na ohatrany hoe raisina ny fomba manetrikety ry zareo zany mijery any an-danitra ohatr'izao nefa le mpamonjy ary anaty tranon'omby mifanohatra mihitsy le fomba fijeriny jiosy
tsy mba nifototra tamin'ny famakinany teny zay efa teo ampelantanana ohatrany hoe mba nijery boky Isaia kely fotsiny dia miovy zany izy miandrandra famirapiratana andraisana mpamonjy le mpamonjy tsy tonga tamin'ny famirapiratana fa teny an-tranonomby rehefa tena nijaly ny Jiosy ka nandreva Jesosy ny mesisy mpamonjy dia faly izy ireo indrindra ny hoe ahita azy anao fahagagana dia rehefa niseho le fahagagana dia be tamin'ny Jiosy no ny tena hoe avotro tsika vita amin'izay kinany Jesosy nilaza hoe ho faty izy ihany no ny tena hoe ho faty dia ahoana koa zany ianao tonga eo ambony ringa ave efa mivelatra ny ady zay efa mitetehaka hoe anay ianao ny ero anay niditra le ero rehefa avy eo dia efa niteny meloa izy tontondro ray fotsiny no apetaka io fahavalo dia kaoako tonga dia kivy daholo ny mpitehaka rehetra tonga tontondro ray dia vita avy eo amin'izay rehefa nanisa telo le mpitsara ny ady dia nitsangana indray le maty teo fa nijanona amin'ny fony tafitohana ny Jiosy ny amin'ny hoe nahoana Andriamanitra no hijaly nahoana Andriamanitra no anaiky atao tsinitsinina nahoana Andriamanitra no ho faty Andriamanitra nefa Andriamanitra mahefa ny zavatra rehetra hitanareo raha vao tsy mitandriny ianao dia lasa diso fijery diso fomba fanao diso fitsara ny amin'Andriamanitra mpamorona ve ny tonga hijaly ny tompony zavatra rehetra ve nanaiky ahantry ary ny tompony fiainana ve nanaiky ho faty sarotra tamin'ny Jiosy ny nanaiky fa mety maty Andriamanitra io ny ratsy amin'ilay mionona fotsiny amin'ny fampianarana atao amin'ny sinagoga fa tsy mba namaky baiboly izy sy nandalina fahamarinana ra-paminaniana tsara ny fifantohana amin'ny filana mahatery dia tsy hanampy ny fifantohantsika hisokatra amin'ny fahalalana ny marina momba an'Andriamanitra mandrakizay noho izany tsy tokony ho vesara ny zavatra ilaintsika eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra fa nokatra amin'ny visiontsika halala ny antipisiana sy natongavan'Andriamanitra hatramin'ny farany testamenta taloha dia tandindony zavatra ho avy manondro ny tena famonjena ny amin'i Jesosy Kristy ohatra raha nandray Levitikosy 4:12 fotsiny izy Levitikosy 4:12 ny 9:7 hatramin'ny 9:10 ohatra ny amin'ilay hoe ary nampanatony ny Arona ny Osila izay niara-ny filokana ho an'i Jehova ary ampanatony ny Arona ny Osila izay niara-ny filokana ho an'i Jehova ka nataony fanatitra no ny ota fa ny Osila izay niara-ny filokana ho an'i Azazela vakeo ny pastora le Azazela i Azazela dia tsy anaran'olona fa i Azazela koa dia ohatran'ny hoe karazana ohatran'ny hoe fanatitra misolo ny maro zany misolo ny maro dia ozy izy ny teny hoe ozy izy ny ten'Andriamanitra hoe ny filokana ho an'i Azazela kosa dia apetraka velona eo anatreny Jehova anaovana fanavotana ho azy mba andefasana azy akany anefitra ho an'i Azazela vakeo anie pastora zafady Azazela midika amin'ny teny anglisy hoe scapegoat amin'ny teny français izy dia hoe bouc émissaire. Un bouc émissaire est un individu, un groupe, une organisation choisi pour endosser une responsabilité ou expier une faute pour laquelle il est totalement ou partiellement innocent. Zany hoe io bouc émissaire io zany no hiaran'ny rihatra fa tsy nanao ninninina izy fa tonga dia atao hoe izy daholo nanao ny fahatosoana rehetra zay no atao hoe bouc émissaire dia io le hoe Azazela. Io zany ny antony tsy nahafatesan'i Jesosy tsy maty tao an-tanàna izy fa tany ivelany mba atateraka ny teny hoe izy no nanaisitra ny fahotantsika izy no nitondra ny fahotany zao tontolo zao nampahitanany Jaune 1:9 natao tamin'ny endriky ny osy satria ny osy ao anaty baiboly Matthieu 4:20 maneho ny endriky ny mpanota izy nefa tsy nahalala ota na mpanota fa natao ota izy zany hoe la osy nitondra ny fahotany Israely natao maty any ivelan'ny tanàna fa tsy tao anatin'ny tanàna zay natonga azy tsy tao an-tanàna no nifatsihana tamin'ny azy fijaliana fa tany ivelan'ny tanàna ny namatsihana azy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra satria Jesosy maty nitondra nanaisitra ny fahotany zao tontolo zao efa vonona ny famelan-keloka tamin'ny nahafatesan'i Jesosy
ary zay no mahatonga antsika mila manokatra amin'ny masom-panahintsika mino ny famonjeny Jesosy satria na to inona fahotana vitanao teto ambonin'ny tany ka raha androany ianao no verina sy mahatsiaro fa izy mato anao 4 arivo taona lasa teo amin'ny hazo fijaliana dia manana famelan-keloka voninao aminy ianao zany no hery ny hazo fijaliana. Jiosy nametraka ny famonjena tamin'ny fankatoavana lalàna ohatrany hoe tsy maintsy makatony lalàna ianao voavonjy. Ozy izy Jesosy zay ka tsy hoe makatoa aloha voavonjy fa ozy izy Jesosy voavonjy aloha dia atao mpakatoa. Ao amin'i Jesosy Kristy sika mino ny famonjeny no mahatonga antsika ho zanany. Rehefa tonga zanany tsika ny vonjeny vo afaky ny akatoa azy satria mameny atsika ny fanahany ahatateraka ny sitrapony rehetra amin'ny alalan'ny fisitsika eto ambonin'ny tany. Rehefa maty eo amin'ny toerantsika noho ny oto Jesosy dia tsika natao hisitraka ny famelan-keloka hiainantsika ny fiainam-pahamarinany. Korintiana faharoa toko 5 ny andininy 1:20 zao ny voasoratra amin'ny anaran'i Jesosy fa zay tsy nahalala ota natao ota. Alleluia. Natao ota amonjy atsika mba ho tonga fahamarinana Andriamanitra ao amin'ny kositsika. Marina fa nanota ianao fa te hiteny aminao natao ota Jesosy naka ny toeranao ahatonga anao ho crédible, zany hoe ahatonga anao afaka ny sitraka le fahamarinana avy aminy. Olona voavela heloka sy misitraka famindra-pony ny finonan Jesosy daholo ny olona hitako eto androany arivo. Ary vao naheniny amin'izany Jiosy dia tafotoana satria mifanohitra amin'ny fomba fijery lalàna ny fanatanterahany Jesosy lay endriky ny famonjena noho ny fahasoavany. Tsy nekeny Jiosy ny hoe mahita fity raisina tsy ampamendrehana noho ny amin'izay nataony Jesosy zany izy. Toy izy Paoly rehefa novidiny aho izy dia mahatsapa fa foana ny amiko ary izy mivelona ato anatiko. Hitanareo ny antony nahatongavan'i Jesosy hamonjy ny olona dia ny anangana olona. Ozy izy Andriamanitra anangana olona hitovy endrika amin'i Jesosy be dia be eto ambonin'ny tany. Halleluia. Satria amin'ny alalan'ny fandraisantsika an' Jesosy dia tonga ho anatsika ny fanahany ary rehefa ny vonjentsika dia ny esoro no afaka amin'ny fahotana, zany hoe tsy misy fiantraikany ao anatsika intsony zay zavatra nataontsika tany amin'ny lasa rehefa dioviny rahan' Jesosy tsika. Noho izany amaolo-baovao anao dia natao hiaina n'le fiainam-baovao ianao. Ahoana ny ainako amin'le fiainam-baovao? Rehefa no amarinina dia miaina amin'ny fiainam-pahamarinana amin'izay, ary rehefa no amasinina dia miaina amin'ny fiainam-pahamasinana amin'izay. Ny ahafahako miaina fahamarinana sy fahamasinana amin'ny fanimpoko an'Andriamanitra dia amin'ny alalan'ny fanekeko ho tarihany fanahany. Amen. Sy ho fenona ny fanahany. Toy izy Paoly ao amin'ny Galatiana toko 2:20. Raiso amin'ny Baibolitsika Galatiana toko 2:20. Zao ny fanambaran'ny apôstôly Paoly. Zaho izy Paoly voaomby miaraka amin'ny Kristy tao amin'ny hazo fijaliana. Ary tsy zaho intsony ny velona fa Kristy ny velona ato anatiko. Fa zay hivelomako ankehitriny eo amin'ny nofo dia hivelomako amin'ny finoana ny zanak'Andriamanitra zay efa tiaka nanolotra ny tenany hamonjy ahy. Zany hoe ny fahavelomako rehetra dia izy sy noho izy avokoa. Tsy miaina amin'izay tiako intsony aho fa zay tiany sy fiainany no iainako. Zay le fahavelomany Kristy ao anatsika. Korintiana 2 toko 9 ny 9:20 ka hatramin'ny 9:20. Ozy izy ny ten'Andriamanitra ahoana ary moa tsy fantatrareo fa ny tenareo dia tempolo ny fanahy masina zay ao anatinareo sady efa azonareo tamin'Andriamanitra ka tsy tompony tenanareo ianareo, tsy tompony tenanareo ianareo fa olom-bovidy ianareo. Koa dia mankalazan'Andriamanitra amin'ny tenanareo. Raha vao nino sy nandray an' Jesosy sika dia olona manam-batana fa tsy tompony vatanao intsony ianao fa an' Jesosy ianao tsy maharety ao an'Andriamanitra. Noho izany tsy mahazo manao zay tiany nofo intsony ianao fa miaina eto ambonin'ny tany anatanteraka zay tian'Andriamanitra ianao satria tsy tompony tenanao intsony ianao, olom-bovidy ianao manatsafidy akalaza azy amin'ny tenanao. Amin'ny gentlisy indray dia fahadalàna. Fa maninona ny Baiboly miteny hoe fahadalàna? Nisy fotoana Paoly tonga teo anatrehany Fesitosy ao amin'ny asan'ny apôstôly toko 4:20 ny 7:20 ka hatramin'ny 4:20 azafady
vakiko manoko mandiny 720 zao ny voalaza ao ary nandahatra zany izy dia hoy Festos tamin'ny feo mahery ry Paoly eo Versailles angay ianao zany hoe nadala ave ianao noho ny fianarana be loatra aveo nefa na Versailles anao fa ozy izy Paoly tsy Versailles na ry Festos tsara indrindra fa mandahatra ny teny famarina sy ny fahononana fa fantatry ny mpanjaka zany zavatra zany ka dia miteny tamin'ny fahasahiana eto anatrehany ahy fa mino fa tsy miafina aminy izany zavatra izany satria tsy nataotao amin'ny takona izany. Dia 20 ry Agripa mpanjaka o mino mpaminany va ianao fantatry fa mino ianao fa hoy Agripa tamin'ny Paoly ay ataonao fa mora toy izany no ampanekenao aho ho kristianina. Dia hoy izy Paoly mangataka amin'Andriamanitra fa namora na misarotra tsy ianao ihany fa izay rehetra mandeha andro any dia hitovy amiko fa tsy amin'ireto gadry ireto ihany. Io gadry io zany amin'ny heviny ara-panahy dia izay olona tsy te hiova fa mitoetra ao anatin'ny otany. Ao Festos misaina fa Versailles ny Paoly. Sahala amin'ny hoe tsy lojika zany ny zavatra iaina amin'ny Paoly sy ny zavatra lazainy satria tsy takatry ny sainy zany fa ho mifanahy no alalana azy. Ary ny fahadalana dia tsy hoe teo amin'ny jiosy zany raha hoe raintsika le teo amin'le hoe fieritreretan'ny jiosy tafotoana dia ny hoe ny fomba fijerin'ny jiosy momba amin'ny vatan'ny olona anankiray maty ohatra hoe amin'ny fomba ahoana moa ny sehoan'ny famonjena avy amin'ny fahafatesan'ny olona anankiray inona ny ifandraisana izy no maty any dia ahoana ny zaty iny ny hoe vovonjy raha ohatra ka ino azy nefa izy olo loatra ihany samy mpiray tanàna zao azonareo le problème le izy satria Jesosy tao Jerosalema koa nandehandeha ohatra ny olona rehetra dia aveo rehefa nitsangako velona indray izy dia amin'izay zany ny tena nehoana hoe Andriamanitra izy le tena vatana efa maty teo iny lasa mpamonjy tampoka rehefa nitsangako velona nahoana raha mijiosy le dia mizara roa mazava-tsara ny fijerin'ny jiosy dia tadidio amin'ny fampianaran'ny judaïsme ny tontolo hita maso dia tontolo anankiray feno faharatsiana zany hoe ao amin'ny tontolo hita maso sy azo tsapahitana dia amin'ny jiosy tsy ahitana ny endrik'Andriamanitra mihitsy zay mihitsy ny finondro zareo. Ary ny tontolo tsy hita maso kosa nefa dia ao le tontolo tena feno fahatsarana ary ao ny tena feno fiainana. Dia problema dia zao ny jiosy nametraka an'ilay izy hoe tena mana fotoana le satria maninona Andriamanitra no apetraka raha voiny fo amaty Jesosy dia amin'ny jiosy tsy Andriamanitra intsony. Azareo fipetraka le izy zany hoe tsy nisaina sy nandinika ary zareo le antony nahatongavan'Andriamanitra naka ny endriky ny nofo nanaiky ho faty teo amin'ny hazo fijaliana 4 lasa fa amin'ny zareo le fampianarana hoe rehefa tonga nofo izy ka nanaiky maty dia efa tsy Andriamanitra intsony. Ny fisokafana amin'ny fiarahanao amin'Andriamanitra dia mila fahendrena ara-panahy fahadalana indray amin'ny gentilisme satria tsy azo le fomba fiasan'Andriamanitra ary tsy lojika le zavatra lazain'ny Paoly dia ozy izy rehefa hoe tena Versailles ianao angamba surmené ianao dia feno loatra ny ao anatin'ny lohanao noho ny fianarana dia mirediredy ianao tsy maneho voninahitra zany ndray ozy izy ny jiosy mivatana fa za manafotoanao fa mangina zany hoe na ny jiosy na ny gentilisa samy nampangina amin'ny Paoly daholo. Marina fa ty vatany ty ekena fa tsy maintsy ampiangona mena sakafo manao sporo ampiasaina ndraindray koa nefa ny mampiditra anao any amin'ny loto amin'ny zavatra tsy mety satria ny antony dia tsotra tsy eto amin'ity nofo ty ozy izy ny jiosy ny endrik'Andriamanitra tsy ambony io fa materiel mety simba ohatry ny zavatra rehetra ihany ty nofo ty. Ozy ny jiosy hoe tsy nosy vatana mihitsy omboana velovelona tonga anay hoe ino fahamonjy izy. Dia ny gentilisa indray rehefa nanao sarivongana dia tonga dia nataony sary tsara tare mihitsy manomezana endrika ny nofo misy arany sarindry zareo tena mamofady mihitsy mitanjaka ndraindray sary misakafo ndraindray sary vetaveta indraindraina mihitsy ny filana satria ny fiatretan'ny gentilisa fanamperana amin'ny fiainana eto ambony tany. Io nofo sy tena derain'ny gentilisa io indray nefany ny voalaza fa nomboana teo amin'ny hazo fijaliana ho an'ny jiosy dia lasa mpamonjy teo ambony lakoroana ny hazo fijaliana. Toy izy Paoly ny afatro mihitsy no ilaina
anova fomba fijery sy fisainana ahatonga zay rehetra mety manakatra ra-pahalalana miezaka ny aneo ny fahendreny tsy andresy ny fahendren'Andriamanitra ny amin'ny tontolo mpamonjena zay tokony ahatonga ny jentilisa anaiky fa mpamonjy Kristy ary ahatonga ny Jiosy koa anaiky fa iny Messia zay nylavitsika iny ny tena Messia ny rahandray amonjy atsika. Ka ny olona ny fombafomba fivavahana tena eo fa tsy Jesosy ny Messia. Ary ny olona mpandalina koa fahendrena ara-tsiansy dia mandiso manao zay fomba hiprovena ara-tsiansy mihitsiny hoe tsy nitsangana Jesosy. Satria raha tena nitsangana Jesosy dia tsy azo lavina amin'izay ny maha-Messia azy. Azonareo ve mipetraka ilay izy? Ka maizy azy an' Jesosy mihitsiny ny zava-dehibe tamin'ny aretany teo amin'ny hazo fijaliana sy nanekeny ho faty teo amin'ny toerantsika. Zay ny mission an' Jesosy, tonga teto tany izy tsy hoe hitsangana maty aloha fa tonga teto tany izy ho faty aka ny toerantsika tao anaty fahotana. Mila isika miaina ao anatin'izany fatakaran'izany isan'andro. Ahoana ary inona ny nentiny zay fahendren'izay ahatonga antsika tena hoe hifaly androany satria olom-bovony satria manana mpamonjo antsika teo amin'ny hazo fijaliana 2 arivo taona lasa. Satana dia mirehare fatratra fa ny fahatsarana rehetra eto ambonin'ny tany dia azy. Zany natonga azy samy teny tamin'i Jesosy hoe mekofy eto anatrehako fa meoko anao zao fahatsarana hitany masonao zao fa natolotra azy zany. Ny tsy fantany izy te hitondra Jesosy eo amin'ny toerana avo fa ny adininy le avo indrindra nety niakatra eo amin'izay nivo kely mba nananany. Jesosy tsy hoe teo amin'ilay toerana avo fa izy mihitsy no avo indrindra. Ataontsika ity tanana mafeo n'Andriamanitra. Te ilazy Satana rehefa toerana avo eto ambony tany ity dia apela tanany. Dia izy te hitena izy any avo indrindra mihoatra no azy no izy eto tany ka tokony akohaka Jesosy. Prinsipa voalohany atonga anao tsy ho lavo mihitsy ary tsy ho raraka mihitsy fa haka n'ilay toerana tsara mahamendriky ny mazanak'Andriamanitra anao dia ty toetra anankiray ity. Aza manaiky latsaka ametraka ny toeranao eo ho isan'ny olona mila n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Sikre, eloia. Tia ny révélation anankiray. No ny hazo fijaliana dia aza manaiky latsaka eo amin'ny toeran'ny olona mila n'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Pasteur Rodolphe, ahoana ianao mahatonga anao miteny an'izany? Rehefa ianao ny ampahoriany ny zavatra rehetra ilainao dia ho laloviny devoly ianao satria eo ampelantanany izao tontolo izao. Fa mitoera ho isan'ny olona tonga saina fa manam-pahefana amin'ny zavatra rehetra noho izay nataon'i Jesosy Kristy 2 arivo taona lasa. Dia hitanareo ny toe-ponao ao anaty rehefa manantona an'Andriamanitra tsy le olona orobe mitady fanampiana amin'Andriamanitra fa olona afaky ny faly na dia ao anaty fahoriana azy satria mananantoka fa ny areta no anao 2 arivo taona lasa dia mba ho fandresena ho anao amin'ny lafim-piainanao ray manontolo satria efa nitsangana nandresy reny izy tsy marety eka ho an'Andriamanitra. Mila fantatsika tsara fanomena ny fanamasintsika ary natao ahafantatra ny zava-dalo miafin'Andriamanitra ao am-pontsika ao rehefa miombona aminy. Raisiny Korintiana voalohany, Korintiana voalohany 2 ny andininy 9 ka hatramin'ny andininy 20 amin'ny anaran'i Jesosy. Anefa ozy izy milaza fahendreny amin'izay efa matanjaka izay fa tsy ny fahendreny zao tontolo izao na ny an'ny mpanjaka ny zao tontolo izao izay olona mialevina. Fa milaza ny fahendren'Andriamanitra izay ka maneho zava-miafina dia fahendrena izay nafenina sady voatenin'Andriamanitra ho voninahitsika talohany nanaovany an'izao tontolo izao. Ary tsy misy mahalala zany ny mpanapaka izao tontolo izao, tsy fantatra izao tontolo izao izy. Fa raha nahalala izy dia tsy nombohany tamin'ny hazo fijaliana ny tompony voninahitra. Fa araka amin'ny voasoratra hoe izay tsy mbola hitany masona andrenesy ny sofina naniditra tao am-ponizan'iza nefa namboarin'Andriamanitra ho an'izay ty azy. Dia isika ny nanambaran'Andriamanitra an'izany. Isika
no nanambaran'Andriamanitra izany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamantatra ny zavatra rehetra na dia ny saina lalina izay an'Andriamanitra azy fa iza ny olona mahalala ny eo am-pon'ny olona fa tsy ny fanahin'ny olona izay ao amin'ny ihany ary toy izany koa iza ny mahalala ny eo am-pon'Andriamanitra fa tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany fa isika tsy nandray ny fanahy zao tontolo zao fa ny fanahy izay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'izao tontolo zao problème raha voanao no miditra ao anatin'ny système n'izao tontolo zao dia soa mamizy ao ambany fahefany devoly ianao zany hoe raha vao milatsaka isika dia lasa mitovy lojika aminy nefa ianao tsy tokony hilatsaka anao ny fanaony fa tokony handeha amin'ilay lojika n'Andriamanitra ireo zavatra ireo zany zavatra anankiroa tsy mitovy zay no mahatonga an' Jesosy rehefa tonga izy na mpianatra dia tonga izy naneo tamin'ny olona ny fomba fiainana ahafahantsika misitraka ny fandreseny amen ohatra ny fandresenao tsy ao anaty fankahalana fa ny fandresenao ao anaty famela-keloka mahafantatra loha izy nafeniny zany zavatra zany satria ny prinsipe an'izao tontolo zao dia zao rehefa ianao no atao tsinitsinina dia valio zay manao tsinitsinina anao tsinitsiniavo fa amin'i Jesosy vao tonga izy raha misy mamela ny takolaka ao ankavia dia atolory azy koa ny ankavanana zany no mahatonga antsika tsy afaka mampifangaro fahendrena pio zay fa namasina enoy tsika tsy afaka mampifangaro fahendrena tsy miafina ao ambadiky ny fahendren'ny tany ny fahombiazanao satria tsy fomba n'olombelona ny namohan'Andriamanitra anao zay no mahatonga antsika miverina ao anaty baiboly mba saro-piaro raha voakitika ny fanetretena mba saro-piaro raha ohatra ka tsy hitatsony ny fandeferana ny fandresenao tsy ao anatiny ianao miavoavo fa ao anatinao miety zay mihitsy ny prinsipe an'ity fanjakana ity azay le zava-miafina tsy fantatry zao tontolo zao satria zao tontolo zao miezaky ny ampianatra anao fahalalana hisongadina ara-pombapomba mpivavahana sy fahendrena maha-olombelona vakio tsara io iza ny mahafantatra ny ompon'Andriamanitra lalina afa-tsy ny fanahany ihany no zany raha tianao no entin'Andriamanitra lalina ao am-pony dia maneke ho tarihany hiaina n'ilay zava-miafina asehony zay tsy fantatry zao tontolo zao satria tsy hitany nafantany fa ianareo no mahafantatra azy satria eo aminareo izy ary ao anatinareo tsy mahareteka zany mahatonga antsika tsy mitory ampifaly ny olona amin'izay zavatra ilaina fa manaitra ny olona fa ny zavatra ilainao rehetra dia ao amin'ny Kristy ny fahafenony ary ny lalana ahafahanao miaina an'izany dia ny fanekenao ampiaina ny momba anao ray manontolo sy zoto amin'ilay prinsipe vaovao tian'Andriamanitra hitondrana tsy lojika mitovy mihitsy ny fahendren'ny tany sy ny fahendren'Andriamanitra tsy mitovy mandrakizay ozy izy ny very ny fahadalany toroteny ohatra ny ataoko ozy izy Paoly sitrak'Andriamanitra amin'jery zay ve aiza ozy izy ny endry amin'izao tontolo zao aiza ny manam-pahalalana amin'izao tontolo zao hitatsika sy ny mikontiana voalohany toko voalohany vakitsika eto natsontsika hitory fahamarinana avy amin'ny fahendren'Andriamanitra miafina mba tsy ho fantatry izao tontolo zao ny fomba hamohan'Andriamanitra anao ny filazantsara tsy hoe ilojika akory fa lojika hafa sy prinsipe hafa fotsiny izy tsy mitovy amin'ny teo aloha endrika hafa ny fahafahana misitraka ny fisehoan'Andriamanitra rehetra ary fantatsika fa ny fahendren'Andriamanitra dia tadio amin'ny alalan'ny zavatra tenenina sy amin'ny zavatra ampianarina Jesosy rehefa niteny hoe mianara amiko eny hoe rehefa mivavaka zay ve nitenenina mianara amiko izy dia jereo dia eny hoe rehefa mivavaka zay ve nitenena Jesosy mianara amiko dia jereo ny toetrako malemy fanahy sady tsy miavinam-poa zany hoe fanohatra mihitsy ny amin'ny karaktera n'izao tontolo zao ny karaktera n'Andriamanitra asa nazonareo le zavatra mitsaka
dia ny olona aomby ao amin'ny fanjakan'andriamanitra tena hoe iaina ilay fahamoahan'andriamanitra azy amin'ilay lalana tsy takatry ny saina izay le heriny hazo fijaliana ny afina tao ambadiky ny hazo fijaliana nanaiky ho faty andriamanitra mba ho very hevitra daholo ny manam-pahalalana sy milaza azy efa maivavaka ohatran'ny judaisme sy ny gentilisme mihevitra hoe tena iny ty fahadalana be ty satria tao anatin'ilay endriky ny fahareseny nampandreseny ianao. Ka andriamanitra manome ny fahendreny manetsika ny fomba fiasany satria rehefa raisinao ny fahendreny amin'ireo karazana toetra rehetra sy vokatry ny fanahy rehetra iainanao dia anetsika mora foana ny fomba fiasany zany satria mahazo aina izy eo mpanataterana ny asany rehefa manaiky ianao ho fantsona tsara eo ampelantanany. Filipiana toko 4:1-5 fatatsika zany aoka ao aminareo zao saina zao saina ahoana ary zany teneniny zany zay atao Kristy Jesosy koa fa na dia nanana ny endrik'andriamanitra dia tsy nifikiry mafy ny fitoviana tamin'andriamanitra fa nanetritena olo izy ay ve zahay le saina feno fanetretena ka ny fomba ny-tany dia manome fahendrena hafa fa ianao ihany koa dia tadidio le ohatran'le fahadalana tsy iain'izao tontolo izao saina iainanao ampatsorana io le tena mety amin'andriamanitra fa zambomboarina fahadalana mifandeferina amin'izao tontolo izao fa fahendrenao mason'andriamanitra. Ny olombelona tsy maintsy manà ozy izy zao tontolo zao ny olona tsy manao tsy manam-panahina dia tsy olombelona fahendren'ny tany fa Jesosy miteny aza manà manana lalana sy fahendrena ny aina mialoha amin'ny fotoana nahitanareo ny fandreseko nandresy ny herin'ny fahafatesana fianarana ny navelako anareo dia ina ilay fianarana navelany ny fahafahan'i Jesosy ny zara fitiavana foana misy ny dingana fanomboana ara-pomba mpijery fisainana azo atomboka hozy Jesosy manombo mpahafaran'izay kely mandraka androanao firy-taona fahazarana tahaka ninona no iainanao ny fiainanao miaraka amin'Andriamanitra nefa Kristy ro rivo-taona lasa efa maty teo amin'ny toeranao manombo mamela heloko amin'izay aza fatra-pamaly faty zany. Jesosy rehefa nampianatra dia nanomboka anjara fahendrena izy io le karazana iainantsika n'le fiainam-baovao ao aminy manome base vaovao izy sy réflexion vaovao dia ozy Jesosy tiavany fahavalonareo mivavaho an'izay manenjika anareo efa vitanao ve zany sa alohan'ny atorianao dia manao développement personnel kely ianao dia iny no entinao any amin'ny toriteny tsy mampaninona rahalahy fa nafiry manenjika anao dia tsy olana ianao eo anoloana fa zao fotsiny saina sy fahendrenao meko saina sy fahendrena ara-baiboly ve le izy le lazain'i Jesosy ve le izy fa raha tsy le lazain'i Jesosy le izy manana maki baiboly aingana so dia développement personnel zany fa tsy biblika tsy mahareteka ao an'Andriamanitra ary tadidio raha voateny mampahazo aina nofo miorakoraka ny ao anaty salina satria le nandrasanao mihitsiny mampety anao eo amin'ny nofo ny zarainao fa eto tsy le mampety anao eo amin'ny nofo fa le ampijoranao ara-panahy satria ho aizy sika ho any an-danitra tsika ka tandremo ao anaty fampianarana rehetrarehetra raha vao misy fampianarana ohatry mampahazo ainanao zany eo amin'ny nofo dia tsy ao Andriamanitra. Mila mijerytsika mijery ny tenim-pahamarinana avy amin'Andriamanitra ve zany conseil zany sa tsy avy amin'Andriamanitra. Raha Jesosy ny teo amin'ilay toerana dia ohatry ny ahoana ny fomba nietrehan'i Jesosy ny zavatra anankiray ampandresenao anatin'ilay ady anankiray fa misy taridalanao ahafahanao misaintsaina mandray mesura mitovy amin'izay zavatra andrasan'Andriamanitra miatrika an'ilay ady isehon'ilay fandresena ary mbola mety ohatra lavitra noho izay nieritrerity ny sainao azy rehefa avy eo raha vao manaiky ianao hilatsaka ho fantsona tsara eo am-pelatana. Mila fantatsika fa Andriamanitra dia mahay mampisy ny hita izy Andriamanitra mampisy ny tsy hita izy ho tonga hita maty. Andriamanitra tsy miova zany mihitsiny tsika mila mahay manaka tsara an' Jesosy amin'ny zavatra izay ataontsika. Ny famatorana dia nampianatra Jesosy
fa misy ny karazana fototra ara-panahy ifandraisana amin'ny famonjena dia izy Jesosy militsika amin'ny finoany zavatra ohatra rehefa mino ianao ny zavatra rehetra n'Andriamanitra dia zao rehefa tafatoetra ao anatin'ny fonao hoe miainga avy amin'ny tsy hita daholo ny zavatra hita maso rehetra satria izay no nataon'Andriamanitra hatramin'ny voalohany dia tonga saina fotsiny no mijoro hoe misy zavatra eto an-tanako na tsy misy aza. Inona eto an-tanako? Fanasitranana. Misy fanasitranana eto an-tanako. Jesosy ny teny hoe mandehana amin'izao tontolo izao ianareo dia mitoriny filazantsara amin'ny olombelona rehetra. Izay misy eto batisa ny ovonjena hatria tsy mety mino no eloina. Ary zao famantarana izao naraka an'izay mino fotsiny io. Ametra tanina marary izy dia ho sitrany ireny. Dia ianao zany tonga dia manamboatra saina. Zay mihitsy le prince. Fa tsy zaka ny sainao zany raha mbola misy fahendren'ny tany mibahana ao anatinao. Karana fotsiny koa ve zany dia vita. Zay indray le lasa mitsara tsy marina ianao. Nefa mitenin'i Jesosy le izy. Ka tsy zay indray reo sekty reo. Ametra tanina indray ondry zalahy dia ho sitrana marary. Tsy ry zalahy fa raha mbola mino an'i Jesosy na secteur primaire zany na secondaire na ka raha mbola manaraka an'i Jesosy ianao dia mila manaraka hoe ara-baiboly zany zavatra zany dia fantatra raha misy mametra tanina amin'ny anaran'i Jesosy ka mino izy ny amin'ny fanasitranana Jesosy naniraka azy ianao an'izany satria profim-pamantarana manaraka azy zany. Azonareo ve mipetaka ilay izy? Fa raha misy manao zavatra mihoatra noho izay fanao ny antikristy zany. Ary ny fanao ny antikristy tsy manondro Jesosy fa manondro olona. Ary io ny problème tedavy olona tsy ho feno fepetra mampamonjy ny Kristy eo amin'ny hazo fijaliana raha tsy misy anazy kely tafiditra ao. Ary ny efa rana raha tsy mitandrina ny an'i Jesosy efa vita fa ny anazy indray zao. Fanahy mitondra ny antikristy mitondra tsy kelikely mamely lalana ny fahamarinana ho any amin'ny anganongano zany. Jereo ny jona toko fahasivy. Jesosy niverina tany am-panomboana. Tsaroany hoe nataony iray ny zanaka tsy mahazo manao na inona na inona afa-tsy hita ny nataony iray. Mazaka le toe-panahin' Jesosy fakahita amin'izay nataony iray rehefa tsy miaina koatra izay nataony miaina ny ray ny Jesosy. Izy tsy nanota mihitsiny. Izy natao ota fa tsy nahalala ota na nitorotorona tamin'ny ota. Normal be tonga dia mifakahita amin'ireny inona moa ny nataony dady. Hoe teo mivovoka izy. Ay moa ny teny izy dia ary ny zavatra rehetra. Dia nakasinga avy eo amin'ny vavany izy atao hoe rora. Ay moa ny tanina sy ny fofonaina dia tonga olombelona nakavovo tany izy dia ny fetaina. Maso jamba tsy ohatran'ny hoe amorona maso vaovao mihitsy izy dia ny fetaina dia nataony teo maso andana amin'izay. Satria nahoana feno ny fepetra-pamorona atao amin'ny Kristy rehefa nahazaka olona tanteraka, vatan'olona tanteraka atao hoe Jesosy Andriamanitra. Noho izany raha feno ny fepetra-pahatanterahana ao anatinao amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra dia ho amin'ny rain'Andriamanitra amin'ny fahafahanao misitraka ny fiainan'Andriamanitra miatrika an'ity zao tontolo izao ity. Satria ny materiel sy ny zavatra hita maso rehetra dia natao anaiky ny feo an'Andriamanitra fa avy amin'izany namoronana azy tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleloja! Zany mahatonga Jesosy ny teny aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterana ianareo izay ny an-danitra. Satria rehefa tanteraka ny olona tao hoe Jesosy dia tao aminy ny fanjakan'Andriamanitra. Ny fanjakan'Andriamanitra tsy tonga tamin'ny andron'i Moïse, tsy tonga tamin'ny andron'i Elia, fa tonga tamin'ny andron'i Jesosy satria Jesosy rery ny olona tanteraka na feno ny fepetra mahandriamanitra teto ambonin'ny tany. Dia mahatanteraka azy zay mahatonga anao tsy fantatr'Andriamanitra raha tsy mandray an'i Jesosy. Tsisy olona manana fanamasina sy nandrain'i Jesosy zany, tsy maintsy nandrain'i Jesosy ianao satria ny olona fantatry ny fanamasina sy nampahazoaina azy Jesosy rery. Dia raha vao niraisinao Jesosy dia fantany koa zany ianao no Jesosy. Zay no mahatonga azy ao anatinao. Satria rehefa nandan'Andriamanitra ny rehepandeha dia tsy maintsy rava ny nofo. Fa amin'ny alalan'ny fanan'Andriamanitra sy ny firaisanao amin'ny Jesosy dia atsangana ianao no famonjena vitan'i Jesosy ny soloana ianao roa arivo taona lasa teo amin'ny hazo fijaliana sy ny nahafatesany ho anao. Noho izany manana antoka fa mora mifakahita ny fitarihan'Andriamanitra anao amin'ny finoana zavatra tsy takatry ny sainao nefa tonga dia manam-pahatonina ianao ao-po fa ho ataon'Andriamanitra zany rehefa mifanakaiky fahamasinana sy fahamarinana amin'Andriamanitra ny ao anatinao. Zay mahatonga an Jesosy mitaky fahatanterahana. Aoko tanteraka ianareo tahaka ny fahatanterahana ianareo zay ny an-danitra. Satria nomeny ianao ny fanahiny, nomeny ianao ny teniny, nomeny ianao ny heriny, ary nomeny ianao ny fahafahana ahafahanao miaina ny sitrapony tanteraka tsy mahareteka ao an'Andriamanitra. Halleloja! Rehefa mianatra aza mianatra ahoana ny fomba fivavaky Jesosy, miandrandra ny lanitra izy, aza ianarana akory ny fiteniny, ka
ka ianao ny teny hoe mo fantatrao va tsy ilainy zany aza mianatra ny fiteniny avelo ho fiteniny a ho fiteniny ihany amen fa ianaro ny toetrany mianara amiko fa malemy fanahy sady tsy miavina poa tsika zao tontolo zao ne samy eto ambonin'ny tany ny olona zao tontolo zao sy ny kristianina fa samy manana ny prinsipany reo tafitoana teo amin'ny Jesosy sy ny fahadalana teo amin'ny gentilisio dia tian'Andriamanitra tena hoe elana mba hahafahanao miaina ny fahendreny Jesosy tonga aneo ny tena izy mety teny ianao hoe pastera za kosa nianatra be ny tena fa be dehibe mihitsy vitako nanana maîtrise mihitsy momba ny fahaiza miaina sy fahatanterana eto amin'ity tany ity to Jesosy tsy maninona mety ananantsika izay fa ozy Jesosy mbola hafa ny fahendreko ny fahendreko tsy nitovozina teto ambonin'ny tany fa za mihitsy le source na loharano aneo an'le izy avy amin'ny bahary tsy tolotsaina ohatra hoe ianao zany ohatra hoe manantona mécanicien mpamboatra Renault fa manantona garage Renault mihitsiny manova piesy lay tompo sy mpamorona ny zavatra rehetra no raisinao rehefa eo Jesosy zay no mahatonga anay tsy miezaka manoro anao mpanompon'Andriamanitra ampiasain'Andriamanitra fa miezaka manokatra ny ao anatinao hifankahita amin'ny Jesosy mivantana tsy garazy no ilainao fa le source sy mpamboatra mihitsy Jesosy nitorianay mila miala amin'ny toetsaina voagety sika fa miverina amin'ny source dia Kristy Jesosy Jesosy rehefa tonga teto ambony tany tsy hoe nandravatrano izy fa fototra mihitsy mila miverina amin'ny fahamarinana antsika tsy hoe rehefa fiaina amin'ny famille antsika eto ambony tany ohatra mizavatra tsy akasitr'Andriamanitra nefa iainantsika famille zay moa dia nanana an'izany fombafomba zany fa rehefa tonga zanak'Andriamanitra dia ozy rehefa avy eo za tsy olony ankonako soa fa za zanak'Andriamanitra zay fanao tany aloha dia tany zany fa zao fiainana vaovao amin'izay mitiava mafy eo an'Andriamanitra misy fotoana nampianarana mikasika mombana karazana raisonnement sasatsasany tany ampianarana fa rehefa tao amin'i Jesosy dia novaina ozy Jesosy eo an-tongotro no mampety anao mianatra avy amin'ny fitarafanahy fahadonoy ny zavatra taloha lasa fahazarana toy ny mety fa tsy mety eo anatrehako lesona lavabe zany tena angamba ny amataonany maro vonitsana tao anatin'izany satria tao anatin'izany ny hoe mba ilainy ianao maneho anao mba ho hitan'ny olona hoe mety dia lasa miaina amin'ny fiainana amboamboarina fa tsy original ny tadiavin'i Jesosy ian'olona itsotra avoaka le tena mahainao anao dia sarotra be tamiko no namoaka an'le tena mahizana tao anatiko fa ohatra nisaky misy ohatra zavatra tokony iseo dia ohatrany hoe te-hanahaka ny hafa amin'izay fombiazana hitako ananana izany nefa tokony ho ampoanahy ny fanafako an'i Jesosy rehetra satria izy ny fototry ny fanafana tsara indrindra tokony ho tafana sinon mety hiezaka be ao anatiko fa tsy ho tafavoaka mihitsy satria tsy ho le olona mihitsy amandrakizay sarotra be tamiko zany hoe tena mianatra za so misy fotoana mianatra angana be mihitsy tonga dia mandray zavatra ara-panahy amin'izao satria miezaka mijery foana ny fototra ara-panahy ao anatin'ny zavatra anankiray misy fotoana mba mijoro vavolombelona kely joroko vavolombelona nanao baolina tamin'ny sabotsy dia tsy fantatro ny nahazo atao fa ninjera dia tataka be ny ravoravo ohatr' izao ty tanako ty tonga dia hoe tapitataka dia teo dia tena andeha za dia tonga tany an-trano andany io zairo dia lasa nandeha ny zairona tany amin'ny hôpitaly dia tonga teo dia nasiana hoe asiana anesthésie sy netsetra fa tsy indraray le nofotra le anesthésie zairona le tena hiro saiky safotra noho ny fanaintainana saiky safotra dia petraka teo dia marary io Alleluia
mpanjairana tonga dia henoko tsy henoko tonga dia henoko ny tenin'Andriamanitra ny teny hoe Rodolphe mbola tsy ampahafiriny amin'izay mbola 0,quelques% ny amin'ny fangiry firiko nitondra ny fahotany zao tontolo zao zavatra iainanao zao amin'ity herinandro masina ty dia nitomany amin'izay dia navelako ny sairiny zary to fa tsy henoko tsony rehefa tafita le afatra taitra be ako ndry aloha hitandrina fa manjary matimaty foana Jesosy tia aho eto hoe ataovy tsy tiako izay tsy tianao dia ataovy tiako izay tianao dia ho eto fanahy masina amin'izao herinandro masina izao mahataontsika Kristy Paska ho antsika rehefa nitsangana Jesosy dia tonga dia nanome fiadanana izy tafotoana ny Jiosy fahadalàna ho an'ny jentilisa fa izay ilay Jesosy torintsika izay aza mamaritra ny zavatra ataonao miainga avy amin'ny olona nivelany izay hijery ianao sy hanomenoty ianao na voazany teo amin'ny fiainako mandritra ny firy-taona fa manomboa manao zavatra amin'ny fandresendahatra tena rena hoe eken'Andriamanitra dia avelao Andriamanitra ny hanomenoty ianao hoe mety le izy fa raha vao mety amin'Andriamanitra io eny hoe raha vao mety amin'Andriamanitra impossible tsisy impact tsy hoe tsisy fiantraikan'izany eny anatin'ny olona fa va tsara avelao tefen'Andriamanitra ny ao anatinao tsy mora le izy fa mora le izy rehefa manaiky ianao dia mora le izy fa raha vao misy saina mivazisitra hoe non dia tsy afaka mihitsy ianao io hitanareo nataontsika zao hoe mahafinaritra anazy zao nanao anatany an-trano ny radio mahafinaritra be anahy mihitsy le izy tena mandao izy ki tehaka ho an'ny ekipa ny radio fa tena mana talenta saotra to tena mana talenta fa rehefa nijereko le zavatra rehetrarehetra tao anatin'le izy itsika moa fianakaviana fa tsy hoe eto ambony altara kory no miteny an'izany ho an'ny rehetra fotsiny le mba miteny ohatra ny ohatry manao sakafo ohatra hoe sakafo le fahadarana atao ohatra ny mama zany hoe sakafo aleo mama no teneniko e ohatra mama zao manao sakafo rehefa anao sakafo zao mama dia tsy tokony fahendrena be ohatra ny dokotera ny anaovan'ny mama an'le izy hoe zao alalàna fa tena manam-pahaizana be zany olona manao sakafo zany satria fatany daholo fa vitany daholo mihitsy mitsinjara ao anatin'ny henomby misy an'izao daholo ny zavatra misy ao ohatra fa ohatraohatrazao zao ohatra ahitana taratra an' Jesosy saotra n'Andriamanitra tsika fa Andriamanitra rehefa namorona ny biby a dia nataon'Andriamanitra feno ao anatin'izay biby fihinana avokoa ny zavatra ilaina mampety ny fahasalaman'ny olona saingy matokoa Andriamanitra nanao ny zava-boary ho samihafa sy ny fihinana sy ny hazo fihinam-boa ny voankazo ny hena dia satria fantany fa mila mihinana sakafo équilibré tena hoe voalanjalanja ny olona noho izany raha izara aminareo any lokantsika an'io ny lokantsika an'io dia anina henomby sy petsay tiako milaza aminao fa ny henomby dia misy protéine ilain'ny vatan'ny olombelona manazava kely fotsiny nao ray minitra izany protéine zany hono dia izao ny zavatra azo avy aminy izay tsy afaka nijeren'ny olona raha tsy ny hena aloha satria Andriamanitra ny naharen'izany ao anatin'ny hena taritina ny sain'ny olona tsy hitoky amin'ny vitamine fa hitan'i Jesosy isain'Andriamanitra eo ampinanan-kena azonareo fa apetaka le izy isaky mifandarana dia ahitana soritra fisongadinana ra-panahy satria raha ohatra ka eo ianao ny laza dia alohan'ny olona mihaino any akatso aloha fa ny zavatra pitaitsika eo amin'le onjam-peo ohatra tena hoe izy fiatraikany ara-panahy ny anatin'ny olona ny zavatra zarainao voalohany indrindra vavaka sy mamelanja ny ara-panahy ao anatin'le izy le olona ny an-trano voakasika za hiaino fa ny zareo tsy tonga dia katsaka sy voanjobory sy paty no zaraina
fa ny ao anatiny io misy ampana eo ampinana sy finonana le izy no tena tonga dia mazoto mahandro mety fiatraikany iny mety andro le olona hoe tompo zany tokoa ianao kenina namboatra ny tony zany hoe adininy olona ny misaotra an'izany rehefa mihinan-kena isan'andro izy zay mahatonga ny aina manohatra azy rehefa eny ambony latabatra manohitra n'le olona io eny io eny ambony latabatra satria ny hanina hoaninao no lasa tsy azonao hoanina rehefa tsy mifandray eo am-pony le mpame hanina ianao sy mame voninahitra azy amin'ny zavatra etra nataony teo amin'ny fiainanao teteny aminao fotoana zao isaintsainantsika ny zavatra nataony Jesosy tsika rangatsy ohatr' zao raha tsy Jesosy avy any Nazareta ndao ity atana mafy beo azy halleloia aza mijoro maky toroteny fotsiny hoe raisy Jesosy midira eo amin'ny fototra tsy voatery indray baiboly ianao fa afaka aneo ny fitiavany ho ny toeram-piasanao rehefa manomboka hitan'ny olona ianao fa misy tsolotra mandehandehibe ao amin'ny birao ianao reriny tsy manao an'izany manomboka hiten'ny olona hoe fa ngainao kristianina fantatry ny olona tsy mivavaka ihany ny tena zanak'Andriamanitra tadidio aza maika anokatra ny bokyny Jaune fa manapa-hevitra iaina ny Jaune mihitsy eo am-panoratana tany aloha tsy misy Jaune mivakina fa Jaune mihitsy no nanoratra ny tantara sy ny epistily tamin'izay zavatra ny ainany aza mitory fitiavana fa miaina amin'ny fitiavana miakeo ianao raha mitory hoe Jesosy tianao nefa rehefa mandeha ny fotoana dia jeren'ny olona aiza akory zay eo zany tokoa ve fotoana zao iainantsika mialoha amin'ny fotoana hitorisika ny angatahako aminao aza mahay mandahatra teny présenteo Jesosy présenteo izy zany ny antony nanoloran'ny tenany teo amin'ny hazo fijaliana ny herin'ny filazaon-tsara tsy fizaran-kevitra fa fizaram-piainana midira ao amin'ny teny dia miana amin'izany dia mitorio amin'izay voatsisy tamin'ny Petera rehefa mahery ianao ka mibebaka nana amin'izay mpaherezon-dahalanao nareo ve tsy leo ianao ve tsy mahatsapaka amin'ny fotoana ianao leo raha misy zavatra iteren'Andriamanitra no ndepa-deha dia ny fanapahakevitra asianao vovono ny sofinao dia toizanao ihany ny zavatra ataonao dia arakaraka ny novanao an'ilay izy eninao zany ohatrany hoe tsy aleza ianao eninao mihitsy misy zavatra tsy mety ao anatinao satria tsy ampy tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra ianao nareo ve tsy mahita an'izany fa rehefa tena miombona amin'Andriamanitra ianao eninao mihitsy ianao ihany no mahatsapa ohatra maivamaivana izany ianao satria nahoana matetika tatoato ianao zay mamaky baiboly matetika ampivavaka fomaraina tonga dia efa manoaka sotra ty Jesosy fanomenao marirainako eninao mihitsy ny hoe maivamaivana ny any anatinao fa raha vao ianao zay manomboka kizikizitina raha tsy totoinina manomboka zay feo rehetra anao toatra ny ratsy daholo eo masonao tafasaraka nareo mianaka izay ndao tsika metraka ny hazo fijaliana ho tombono atsika matiantoka ho atsika Jesosy zany mahatonga azy tsisy fanameloana ao aminy fa vonona foana amin'ny famindram-pony hitsenanao aza rarotona nefa ny fotoana ahafahanao misitraka n'izany famindram-po zany sotara ny fotoana tsy atatsika na rehefa avy eo na mamanton'alina na rapitso maraina ny tropetra hitanareo mivokatry ny tsy fivoam-po fa rehefa mafy ny fon'ny olona dia mafy ny fiainan'ny olona nareo ve tsy mahita hoe meratsy ny fiainana eto ambony tany tsisy olona afaky miteny zany hoe efa tsara be mihitsy zao ka efa tsisy olana tsony migito zao fa ny zavatra rehetra amin'izao tonga dia mety tsara daoly ahatsangany hoe ny tananao fa za mety tsara velantsy hoe zany tokoa ny zavatra misy arakaraky ny andro sy ny vanim-potoana tsy eto amintsika ihany io fa manera-tany kaikaiky daoly ny any ivelany rehetrarehetrany satria ty tany ty ny baiboly mihitsy no efa milaza orava ty tany ty raha tany orava aza marotana fisokiana aza marotana lanitra tsy etontsika ny anorinao ampirangeza be satria
Jesosy amin'izao ora sy fotoana itenenako izao efa manao finition ny toeranao any an-danitra satria efa iverina izy any an-dala-pampakarana anao. Amen. Noho izany manana fanantenana fa misy lanitra miandry anao mihoatra lavitra no ty tamaso ty. Aza vela iondrika eto ianao dia isaina hoe eto fanamperana ka raha vao tsy azoko zavatra ilaiko eto ambony tany dia tsy ilaiko Andriamanitra. Ilainao tena Andriamanitra mivavolombelo ivady koa taitra ny teny anavo ty. Falifalo aza fa rovotra ny tanako. Dia vao teo mihitsy amin'ny betiny aza manao an'izany fa mananina toy izay rehefa mieno tsara aloha. Tsy haiko fa misaotra an'Andriamanitra fa tsy reko ny alalo ny fangiry firian'i Jesosy mba hisy hitandremako raha tsy rovotra aloha ny tanako. Dia zao reko be ilay izy dia lasa hitandremo voavoavy rovotra dia misy dingana hafa mihitsy ndray fa za tena miangavy ianao aza miandry tanana rovotra fo miovafo. Amen. Raisy Jesosy ho sy mpamonjy ny fiainanao manokana. Manana fiainam-piovanao anatina fanapahan-kevitra. Mametraka ny fiainam-pananao ho ambony lavitra noho ny zavatra rehetra izay tadiavinao eto ambonin'ity tany ity. Mino an'izany ve tsika rehetra? Jesosy Kristy nefa nitondra ny fahotantsika, nanaisitra ny fahotantsika. Ary ny fitiavany no ahafahantsika miombona amin'ny fiainana mandrakizay miaraka aminy. Tianao Jesosy. Tianao ny fitiavana mandrakizay izy. Zany mampareta ny famindram-po mandrak'androany satria sarobidy sy malala eo masony ianao, be voninahitra sady tiany, tsy manam-paharoa eo masony, ny ainina latsany, na veniny na foiny, na leviny, nofiny, ary nanaiky ho faty eo amin'ny toerantsika izy. Nahatongavan' Jesosy ho ateraka indray eo fahafatesana satria tsy mety maty izy. Fa rehefa maty izy dia nitondra famonjena sy fanavotana be dia be ary nahita taranaka izy androany. Amen. Hafahafa omin'Andriamanitra. Raha mitenena zany ianao ianao fofombady ampakarina dia ahoana moa sa Jesosy moa lehilahy sa vehivavy ny ianao zavatra hafa ny an-tsainao. Ny hoe fofombady ianao sy vady ampakarina. Any tsisy resaka hoe fa ohatrany hoe tonga dia mety zany ny hoe mpivady tsy misy firaisana ranofo. Fa ohatr'izay mihitsy le hitrangany amin'ny raha ho any lanitra. Ho anaty fanasana lehibe tsika dia miombona amin'ny mpapaka satria efa tsara communion dia nitete amboniny tany efa manomana ianao hoe roviana ary azo zany zao tsika tsy zavatra tokony animbanimba sy nelingelina tsika. Ohatrany hoe ianao rehefa eny am-panaovana asa dia hitanao le voalohanao ampakarina le vehivavy ianao mahafantatra an'izany. Mety rehefa hoe any le vadinao fa ho avy izy ampakatra anao. Dia ianao zany any mpanomanana amin'ny fiverenany. Mety misy zavatra dininao any avelao zany sy izy efa ho avy. Amin'ny an'izay ianao ampakarina. Le fampakarana io ao anatinao tena fifaliana mihitsy satria ampakatra anao izy. Ohatran'iza ny fanomanana mandra-pahatonga amin'ny fotoam-pampakarana. Allô? Ao ve tsika? Azahoana izay fangery fonina kely mandalo eto ambonin'ny tany. Azahoana izay asarotry ny ady atrehana be dia be mbola mety hitanao hoe ohatry ny anahoana. Aza matahotra feny an-dalam-pampakarana anao izy. Amen. Amen. Ary izy nampanantena fa amin'izay fotoana izay tsisy ranomasy, tsisy toloko, tsisy fafana ranomasy rehetra eny amin'ny tava. Dia misy izy hoay hitako ihany ianao mety. Halleluja. Zany antsika mifanantena antsika zay andro zay. Amen. Ary tsy maintsy ho avy zay andro zay. Aza malahelo zany. Raha misy zavatra tokony hitsiana ao anatiny za mba nanantena an'izao nefa za ohatrany tsy toky. Ohatrany tsy izy ahako. Anahoana ihany ary aty Andriamanitra. Izy ihany ianao io fa miandry ianao iova kely fotsiny Andriamanitra. Kely. Zavatra kely fotsiny dia miova ny zavatra rehetra hitanao ny tompo a. Dao tsika ity tanana maveo ny tompo indray filazana sy amarina amin'ny fotoana aorianan'izay. Alléluia. Fa miaravantsika amin'ny anaran'i Jesosy. Alléluia. Rahapaintsika tratran'ny zoma masina indray. Tena marina tsy ny andro anankiray ny masina fa itsika mihitsy ny tian'Andriamanitra ho masina araka ny izay nampitondray ny mpanompony teo
dia fotoanantsika indray eto amin'ny asa fanompoana. Raha ampitso mazava ho azy ho an'izay mbola tsy mahalala dia misy ny fandraisana fanasan'ny tompo eto amin'ity toerana manomboka amin'ny 7 ora maraina. Dia aorianan'izay misy ny club d'ado sy ny club d'enfant mazava ho azy ihany koa tahaka an'izay fanao isan-kerinandro. Ny latsinainy manokana ka hatramin'ny talata sy alarobia dia misy ny sekoly. Fanentanana kely ohatran'ny ampatsahivon'ny tompo ahy eo hoe ny tamin'izany fotoana nisy mpanompon'Andriamanitra nitolona tamin'Andriamanitra dia rehefa nitolona izy dia taorianan'ilay tolona dia vao ozy izy tamin'ny tompo hoe tsy hamelako ianao raha tsy mitahy ahy. Le sekoly isa-maraina tena karazana fitolomana amin'i Jesosy. Dia afaka hiteny tsara tsika ao anatin'ilay sekoly hoe tsy hamelako ianao raha tsy manasitrana ahy, tsy hamelako ianao raha tsy mamany olana, tsy hamelako ianao raha tsy miditra ao amin'ny tokantranoko. Zay ilay sekoly. Dia manentana antsika lundi de Pâques zao be da be ny manao programma. Fa ndao aloha tsika ao amin'ny sekoly aloha dia vao mety fampiarakaraka eny ihany tsika rehefa avy eo. Raha tianao moa niaraka aminay zany fa raha tsy tianao mandana miaraka amin'izay fa programma fa mety foana. Fa ndao aloha hamonjy sekoly, ararotina ilay fotoana tahaka ny androany zao dia afaka tonga aloha tsika. Dia ohatr'izay ihany koa ny latsinainy sekoly mpamana olana, ny talata sekoly mpanasitrarana, ny alarobia sekoly mpitahiana sy fanambiana toetra. Dia ny zoma moa zany mazava ho azy eto amin'ny fotoanantsika tahaka ny androany amin'ny 4 ora ny sabotsy. Dia misy ihany koa ny fandraisana fanasan'ny tompo. Fanentanana kely ankoatran'ny hoe 90.8 FM. Alléluia. 90.8 FM ny radio antsika. Araka ny tenenin'ny mpanompon'Andriamanitra teo tsy hoe le 90.8 na le hvkl-mission na zay ny tena important fa le fanatriany sy le Jesosy mihitsy no important. Fa rehefa sendra tsy afaka ianao na amin'ny fotoana ihany koa ilavanao an'ireny dia afaka mihaino tsara an'ireny ianao, afaka tena miditra lalina koa ianao, manam-potoana ianao ao anatin'ireny mihaino averimbereno foana ohatran'ny tsy azoko tsara le nitenenin'ny pasteur. Dia manana an'ireny onjapeo ireny tsika, manana an'ireny vidéo ireny tsika. Ny andro moa efa maizimaizina ihany dia manentana antsika manokana momba ny fandriampahalemana. Izao tsy dia mijanona ela be eo ivelany eo fa rehefa tokony mody dia mody. Satria ny fandriampahalemana moa zany mazava ho azy ny anjelin'i Jehovah mitoby manodidina izay matahotra azy. Mino aho fa tsika rehetrarehetra matahotra an'Andriamanitra daholo. Fa na izany aza rehefa mivoaka eto tsika dia mandeha amin'ny lalana mazava ihany aza dia mitikititra ny elakelan'ny pavion zany rehefa mandeha manomboka eto fa mba mandeha lalana mazava. Dia tsy maninana manalavi-dalana arana fa aleo mandeha amin'ny lalana mazava tsika sy indrindrandrindra tsika mitondratondra entana reny dia mba fifampitsonjovana sy fahendrena ihany fa tsika mba tafody somatsara ny trano voninahitry ny tompo. Andao tsika hitsangana dia anolotra izao fanatitra izao any tompo injero ty anoloha anarany tananao raha eo amin'ny anaran'i Jesosy. Sotranao zay tompo fa tsy navelanao irery zay fa nitahinao mandrakariva. Tsy navelanao irery zay fa ianao nijoro ho Andriamanitra, nijoro ho manotrina anay isan'andro san'andro. Dia isan'izany ny fahafahanay manatanteraka izao fanatitra izao sakrifisy fa vokarena tompo. Tahino tsirairay avy. Tahino tsirairay avy satria tianao zahay. Ary ao anaty fifaliana no anoloranay an'izany mba ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Mankasitraka rahay amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Dao tsika hiteka mafy voninahitra Andriamanitra. Alléluia. Ndao tsika no fofantanantsika any amin'ny lanitra isotran'Andriamanitra ny amin'ny fotoanandroany. Manana ianao antoka fa Jesosy Kristy maty Pasika ho antsika. Sady Andriamanitra namonjy ny fanahintsika izy, mpamonjy ny aintsika izy, ary mamonjy ny tenantsika sy ny fiainantsika ihany koa. Mahita amin'ity andro Pasika ity fa ho alevina niaraka tamin'i Jesosy daholo
nalevina niaraka tamin'i Jesosy daholo tsy fombiazantsika rehetra nirofo fanaintainana reo ady sarotra rokorotana amin'ny ankohonana reo karazana olana mbola mety hoe mitady ivazizotra ohatrany tsy hitanao zany tsy hainao azavainy zany fa androany amin'ny anaran'i Jesosy manana antoka fa roa arivo taona lasa nitondran'i Jesosy an'izany dia naleviny dia tsy nety niara-nitsangana taminy intsony mba sainy hoe tamin'ny fitsanganana matoa Tomasy tsy nino efa tsy natena ntsony hoe le kopaka be teo ve io nitsangana io satria le fitsanganana tena endriny hafa mihitsy vity ty fivorian'ity androany sy zavatra rehetrarehetra mety mbola nangeja sy namatotra anao ka antony nahafatesan'i Jesosy nandevina ny fahotanao dia tsy miara-mody aminao tsoa zany ota zany ninona fahotana mangeja anao hatramin'izay amin'ny anaran'i Jesosy androany mahita an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanamasina hamango ny fonao anovanao amin'izay tia takariva mpanovan'Andriamanitra anao amin'ny anaran'i Jesosy mandehana mody miala eto amin'ity fivorian'ity miaraka amin'ilay fiainam-baovao ao amin'i Jesosy Kristy mahita anao androany fa ho vehivavy sy lehilahy mpampifaly an'Andriamanitra amin'izay mampifaly an'Andriamanitra ianao amin'ny zavatra rehetra izay ataonao mampifaly an'Andriamanitra ianao amin'izay programa rehetra ataonao mampifaly an'Andriamanitra ianao ao amin'ny fiainam-piankonanao mahita ny rahalahinao ianao dia anao izay ampifaly an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fifandraisanao aminy tsisy olona malahelo zany hifanena aminao fa izay mifanena aminao dia hipitian'ilay fifaliany fanamasina avy ao anatinao ny olona mitanondrika sy verevitra lasa mitraky indray ny olona diso fanantenana lasa feno tsikitsiky indray ary ny olona verevitra lasa velom-panantenana indray raha izy zany fanampiny fanamasina zany amin'izao andro pasika izao satria Kristy ao anatsika fanantenana amin'ny voninahitra mandany ianao amin'ny anaran'i Jesosy mahita anao amin'ity takarivo ity hositranon'Andriamanitra tanteraka amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta tsy haiko fa miteny amiko Andriamanitra androany asain'Andriamanitra mametra tanana makanesy ny misisiny iny mijora zay tena marary mila fametra tanana dia makanesy zay tsy marary tsy mandeha eo fa zay marary ihany mba mijoro kely ato amin'ny sisiny ametraka tsodrano dia hikasika kely fotsiny rehefa mahazo mba teny ohatray amin'Andriamanitra dia ataoko zany amin'ny foko manontolo tsy za mimpanasitrana fa Jesosy mimpanasitrana dia kapoka tamin'ny fanasitranana ho antsika ary ny herin'Andriamanitra disponible amin'ny fotoana rehetra apetrao amin'ilay faritra marary amin'ny sisiny fotsiny raha hoe fandrino dia ataovy mahazo lalana fotsiny dia apetrao amin'ilay faritra marary raisy ny fanasitranana koa antsika izay ny toerana raha marary koa ianao dia apetrao amin'ny faritra marary ny tananao raisy ny fanasitrananao ninina karazana retina rehetra na ny amin'ny maso zany na ny amin'ny loha zany na ny atin'ny loha zany ny aty vava ny any amin'ny tenda na fivitosany zany na fanaintainany zany amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta raisy ny fanasitrananao zao ankehitriny zao Jesosy ny laza fa raha ny zanaka ny afaka nareo dia ho afaka tokoa nareo mingavy tena nanjo ao finoany zao fa Andriamanitra no ny teny hoe androany anasitrana izy ary za mino fa maro aminareo reo raha pitso maraina ny verineto miaraka amin'ny fitsoana vavolombelona fa zay retina nanjoanao dia nesoron'Andriamanitra tsy mivatanao tsony raha iso zany amin'ny anara mahery Jesosy avy any Nazareta aoko ho afaka ianao aoko ho sitrana ianao aoko hiseho amin'ny fiainanao ny voninahitra Andriamanitra ataovy hoe raisiko amin'ny anaran'i Jesosy raisiko mifanasitranana amin'ny anaran'i Jesosy misotra Jesosy eo afafany amin'ny lanitra ny tanareo dia misoran'Andriamanitra amin'ny fonareo manontolo misotra Jesosy ny amin'ny fanasitranana sotra ny amin'ny fanafahana sotra amin'ny voninahitra sotra fa olom-bovonjy avovela ny eloko voasarina ny fahotako sotra fa tanteraka teto androany lay tenina hoe raha ny zanaka ny afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo afaka ny fanahako afaka tamin'ny fanangejan'ny ota Andriamanitra afaka tamin'ny faharatsiana rehetra Andriamanitra afaka tamin'ny fampahoriana rehetra Andriamanitra ary afaka koa amin'ireo rofo rehetra sy fanangejana rehetra tiany Satana amatorana amin'ny fiainako velona satria velona ianao misotra Jesosy ho anao ny fankasitrahana mandrakizay amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta amen fanamasino hoeto indray zay androany hoeto zay rehefa rafy ty fivorian'ity dia tario foana zay aza misaraka amin'ny efa tovy manampatsapahany zay hoe feno anao ny fiainanay makasitraka tompo
hitanareo ny Jehova ka iaronareo ampamirapiratra ny tavany aminareo ny Jehova ka mindra fo aminareo anandratra ny tavany aminareo ny Jehova ka amenareo fiadanana manonona eo amin'ny fiainanao ny fanahy ny fahasoavan'Andriamanitra sy ny fitahiny ameno ny fiainanao ray manontolo ho ambin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra ny ianao takizay nambina ny fiainam-panahinao ihany koa tsy ho ketraka izany ianao ande vavolombelona tsy hoela avy amin'ny fanekenao anao ny sitrapon'Andriamanitra ary azoko antoka fa zay fahasarotana rehetra ho lasa surprise tsara eo ny fiainanao zany satria iseho Andriamanitra fa Andriamanitra mahagaga izy eo am-pamahana ny fahasarotana rehetra ary aneo ny voninahiny izy eo amin'ny fiainanao amin'ny anara mahery Jesosy Kristy avy any Nazareta amen. Asa dino fotoanantsika rapitso izara manokana ny sekrean'ny hazo fijaliana rapitso amin'ny endriny hafa nefa inoko fa tena ampiraiki-posy ampiombonanao amin'izany Andriamanitra sy ny fantsika teo amin'ny hazo fijaliana zany Jesosy Kristy no anaran'zareo fahasoavana fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao fa fahasoavan'Andriamanitra amin'ny matoy izao anareo amen. Veloma tompoko. Pitso ihany koa tsika miomanany amin'ny fiarabanandray mandrentsika amin'ny Pasika. Sola tompoko.